ny fanehoam-panokanana any mama volavana Germaine, ny fototra, ny tantara, ny afatra, nosoratan'i Dadatoa Rabaruela Bruno, édition hira sy filazantsara, Aogositra 2022. Votoaty. Voalohany, teny fanolorana. Faharoa, teny fanambarana momba ny fanehoam-panokanana. Fahatelo, teny fitariana. Fahaefatra, somitantaran'ny fahatanterahan'ny asa. Fahadimy, mikasika ny fanehoam-panokanana. Fahaenina, loi FDB momba ny fanehoam-panokanana. Fahafito, ny fanehoam-panokanana sy ny fiainam-pirenena. Fahavalo, ny fanehoam-panokanana sy ny taranaka. Fahasivy, ny fanehoam-panokanana sy ny fiangonana. Fahafolo, hafatra. Faharaika ambin'ny folo, tenin'ny mama mikasika ny mpanoratra. Faharoa ambin'ny folo, iran'ny fanehoam-panokanana. Voalohany, teny fanolorana. Jehovah, Andriamanitra ianao, anandratra anao sy dera ny anaranao aho, fa efa nanao zava mahagaga ianao, dia zavatra efa voakasa hatramin'ny ela sady mahatoky no marina indrindra. Isaia 5:2. Fa voasoratra hoe, dia tonga tamin'i Jeremia ny teny Jehovah hoe, indro izao no Jehovah, Andriamanitry ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko va? Jeremia 2:7. Ny mahagaga tsy ny asam-pamantarana hitan'ny maso ihany, izay riny maro ny ahita izany, fa indrindra ny afatry ny fitiavan'Andriamanitra izay tsy tiany mpanota ho very, ka nanaova ny asam-panavotana izay no mariny tamin'ny alalan'ny fanehoam-panokanana ny mpanompony. Fanomezany tolo-botsitra sy maimaim-pony izany, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Romanina 5:8. Ny fanehoam-panokanana, fanehoana an Jesosy Kristy tano-pamonjena sy toko-panavotana ho an'ny sambatan'olona, ho an'ny firenena, ho an'izao tontolo izao. Faharoa, teny fanambarana momba ny fanehoam-panokanana. Voalohany, momba ny fototra iorenana. Voalohany, tsy fanindraindrana olona fa fanomezana voninahitr'Andriamanitra sy ny fahatsiarovana ny mpanompony, izay na dia tsy etiantsony aza dia mbola miteny ny finoany ary mitoy ny asany. Hebreo 1:4. Tamin'ny sasany mantsy dia nisy ny fisalasalana hoe, sao ampireharehan'ny mama ny lava sy ny zanany io fanehoam-panokanana io. Koa raha misy ny atao hoe rehareha na azo irehariana, dia angamba ny fahafatesana sy ny fiaretana ny amin'io zava masina io, satria tsy kely izany ary tsy mbola mifarana mandraka ankehitriny, fa ny asan'Andriamanitra dia tsy mba misy toerana ho an'ny nofo. Izany dia hatramin'ny fotoana na anambaran'i Jesosy ny momba io tamin'ny mpanompony sy ny mpiara-miasa akaiky taminy, nandritra ny fotoana nanaovana ny asa rahateo izay niaretan'ny mpiasa, fiafiana, fanaintainana, tao ny aretina tsy hay no tsaboina, ny tsy fahitana tory, nandritry ny andro maro noho ny tsiron'io satroboninahitra io, manindrotsindrona ny tena manontolo. Fa efa nambaran'i Jesosy tamin'ny mama fa raha tsy folaka, eny, tapaka toy ny maty aza, dia tsy hahavita io asa io. Ny fanenjena tamin'izany mangy ny fotsiny, fiaretana indrindra koa tamin'ny fanatanterahana ny fotoan-dehibe fanehoana ny asa ka tsaroana eto, ny nilazan'ny mama fa toy ny mivoaka rà patrapatraka ny lohany raha nisalotra ny satroboninahitra izy, ary dia izany indrindra ny fahitana nomeny tompo ho valin'ny vavaka nataony mikasika ny korona ao anatiny, satria misy roa io satroka masina io, dia ny
anatiny sy ny ivelany. Izany fiaretana izany dia mbola mitohy tokoa mandraka androany eo amin'ny zanaka rehetra noho ny fahatanteran'ny teny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 12. Izany dia mikasika ny adina taon'ny devoly izay manemitra sy mamiravira mba handripaka ireo zanaky ny teny fikasana sy hamono ny asan'ny mama toy ny valifaty no ataony satria efa nandresy azy ny ray aman-dreny. Tantaran'ny adin'ny mama neny lava tamin'ny dragona teo Bevoritsia Ankaramalaza. Faharoa, tsy sampy natao Andriamanitra ivavahana ny fanamiana sy ny kojakoja momba ny fanehoam-panokanana na dia tokony hajaina amin'ny mahazava masina azy izy, fa manondro an Jesosy sy maneho ny voninainy ary mampita ny afatry ny filazantsara ny famonjena ireo. Izay no antony, izay no heriny, izay no fahamasinany. Araka izany dia mandrodana ny sampy amin'ny endriny sy ny fombany rehetra izy, na ny sampin-drazana sy ny fanaony, na ny sampy ny fiavonavonana sy ny fanandratantena izay alan'Andriamanitra, na ny sampy ny fieremana sy ny fanompoan'ny filan'ny nofo izay mandrafy an'Andriamanitra sy mamiravira ny asany ary manohitra ny fahamasinan'ny asany. Fahatelo, tsy fitondrana fampianarana hafa na vaovao fa fitoriana ny soratra masina madio sy mazava izay efa nomena indray mandeha izy. Joda 3. Mba ho fanatanterahana ny teny faminaniana sady teny fikasana ahatonga fitahiana. Antoka lehibe ny amin'izany ny fanehoam-panokanana sy ny famoahana ny firaketan-kevitra ary ny fanambarana samihafa momba izany. Faharoa lehibe, momba ny fandovana. Voalohany, ny fanehoam-panokanana dia lova napetraky mama ho an'ny zanaka mandova ny teny fikasana, na ny nahalala na ny tsy nahalala azy, na ny nahita na ny tsy nahita azy, araka ny teny sy araka ny voasoratra hoe, fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsoin Jehova Andriamantsika hanatona azy. Asan'ny Apôstôly 2:7. Araka izany dia ny zanaka no mandova fa tsy olon-kafa, na ny vahiny na ny andevo. Jaona 8:13, Romanina 7:8 dia ny zanaka mitoetra amin'ny fanekena sy ny fampianarana ary ny teny fikasana nomeny Jesosy tamin'ny alalan'ny mama ray aman-dreniny. Ka miray antoka amin'i Jesosy sy amin'ny mama dia amin'ny teny fikasana nomena ho azy sy nomena tamin'ny alalany. Faharoa, indray mandeha ihany no nanatanterahana ny fanehoam-panokanana dia tamin'ny alalan'ny volavana Germaine na mama Nenilava, araka ny fanambaram-pahitana nomenan'ny Jaona Apôstôly manao hoe, ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra dia vehivavy mitafy masoandro ary nisy satro-boninahitra kintana 12 amin'ny lohany. Apokalipsy 12:1. Dia araka izany tokoa no nitarihan'ny tompo tamin'ny famitana ny fanamboarana ny satro-boninahitry ny fanehoam-panokanana. Ny hevitra zany dia tsy hisy faharoa intsony ny fanehoam-panokanana, tsy hisy azo avela hisalotra ireo fanamina masina ireo toy ny fikasan'ity vahiny iray nandalo teto Ankaramalaza. Fanameloana siozina no ho azon'izay manao izany satria misandoka izy. Araka izany koa dia mpisandoka izay rehetra milaza ny tenany hoe izao indray izao no ho atendrin'i Jesosy na ny lazan'i Jesosy isolan'ny mama Nenilava. Tsy mitady mpisolo i Nenilava fa efa nomeny tompo zanaka mandimby sy mandova azy izy. Ary izany dia tsy ady varotra atao ahatanteraka izay fiendrenin'olona mandeha ara-nofo fa zava-boatendrin'Andriamanitra araka ny teny fikasana izay nomeny Jesosy sy
nantanteriny indrindra tamin'ny taona 720 taona mialohan'ny nahalasanany mama 12 janoary 720. Izany dia ny Deutéronomie 7 izay anoroantsika indrindra ny 17 sy 15 manao hoe indro an Jehova Andriamanitra ny lanitra sy ny lanitry ny lanitra ary ny tany mba amin'izay rehetra eo aminy. Kanefa ny razanao no niraketan'ny fitiavan'i Jehova ka nifidy anareo zanany na mandimby azy izy mihoatra noho ny firenena rehetra tahaka ny amin'izao anio izao. Tendry sy fanavahana no hevitra izany izay raha ny marina mametraka adidy mavesatra amin'ny zanaka mandimby satria ny fanaka voafidy dia manana adidy homendrika ny fiantsoana azy eo anatrehan'Andriamanitra. Ary noho izany no itenenan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny 14 manaraka hoe koa forao ny fonareo fa aza manamafy atoka intsony anareo. Ny hevitra izany miova ho afaka amin'ny fanamarinan-tena sy ny fahatsontsana mba hanamarinan'Andriamanitra anareo ka hanatanterahany ny plany-pamonjeny ho an'ny firenena sy ny teny fikasam-pitahiana ho anareo. Fa ny fanehoam-panokanana dia antoka nataon'Andriamanitra ho amin'izany. Fahatelo, ny fanehoam-panokanana antoka ho amin'ny fahatanteran'ireo teny fikasana. Voalohany, ho an'ny firenena Madagasikara, ny teny fikasana dia ny fiposahan'ny voninahitr'Andriamanitra ho fanasitranana ny firenena sy fanaovan'Andriamanitra ny fanekeny amin'ny nifidianany azy araka ny teny Jesosy manao hoe ay Madagasikara, efa eto am-pelantanako izy toy ny lay matoa hatr'izay ary esoriko izay rehetra manimba azy. Izany hoe nataony voalohany amin'ny fandovana dia alohany fa tsy rambony. Deutéronomia 7:13 ary fanaka no amasininy ho an'ny tenany. Isaia 3:2. Faharoa, ho an'izao tontolo izao dia ny fiposahan'ny fahazavan'Andriamanitra avy eto amin'ny firenena hanerana izao tontolo izao. Isaia 7:4. Koa i Madagasikara dia ho fohy be fitoriana ny filazantsara ho an'ny firenena rehetra araka ny teny faminaniana nampitahin'ny tompo tamin'ny alalan'ireo ray aman-drenin'ny fifoazana, fa izay dia nendra velonjanahary fifoazana tobo manotrony 700 dia mamany ny lava fifoazana toby ankaramalaza 700 ary dadatoara kotozandry fifoazana toby farimena 700. Fahatelo, ho an'ny zanaky mama dia antoka mahatanteraka ny vavaka notononiny taorinan'ny toriteny farany nataony teto ankaramalaza tamin'ny 2 aogositra 1700 manao hoe niataka ataoko aminao Jesosy dia ny zanako rehetra ataonao amirapiratra toy ny kintana amin'ny firenena rehetra manerana izao tontolo izao. Izany dia mifandraika amin'ny voalazan'i Daniela mpaminany manao hoe ary izay endry dia izay manana an Jesosy sy ny sainy dia amirapiratra toy ny mpamirapiratry ny lanitra ary izay mamerina ny maro ho amin'ny famarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria. Daniela 2:3 dia tahaka ny efa nataony tamin'ny reniny ray aman-dreniny dia ho fanaka ho memboninaitra sy asandratr'Andriamanitra izy satria mihazona ny fanekena nataon'i Jesosy tamin'ny ray aman-dreniny ary manohy ny asany, fa tsy ho fanaka alambaraka noho izy tsy nahay ny hazona na nanome voninahitra ny loharano ny aviny sy ny fototra nanorenana azy. Deutéronomia 2:13. Fa ny
fahatanterahan'ny teny fikasana tamin'ny alalan'ny mama sy ny faharetany izany dia nataon'ny tompo ho an'ny zanaka sy izay rehetra miray antoka amin'ny fiombonana amin'ny fanehoam-panokanana. Fa ny fanehoam-panokanana no famantaram-panekena nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanombony ahatanteraka ny famonjena sy fitahiana mandrakizay ho an'izay mandray sy mihazona izany. Izany no nahatonga any mama anao hoe aza dino i mama, aza vela ho faty ny fahatsiarovana ahy. Fa voasoratra hoe miaino ahy ianareo izay miezaka mitady famarinana, dia izay mitady an Jehova tsarovo ny vatolampy izay nakana anareo sy ny atilavaka izay niadiana anareo. Eny tsarovo i Abrahama rainareo sy Sara izay niteraka anareo fa fonom-bola tokana izy dia nantsoiko sy notahiako ary no amariniko. Isaia 1:2. Fa efatra lehibe ny hafatra, zava-dehibe sady sarobidy ny nanomezan'Andriamanitra ny mpanompony amin'ny alalan'ny famantarana toy izao. Tsaroana araka izany fa ny olona tsy manana ray aman-dreny na koa tsy miray antoka aminy intsony dia tsy manana fototra, ka dia mora ampitambolembolen'ireo mpampianarana vaovao samihafa sy ny sisa. Vakio Efesianina 4:2. Baiko no omena ny zanaka ara-panahy rehetra dia ny hoe miorena fototra ary miorena tsara, azo ny fampianarana sy ny teny fikasana ary ny antoka izay efa nomena. Matio 7:17. Korintiana 1:5-7. Tesalonianina 2:2-10. Timoty 1:4-7. Timoty 2:3-4-17. Jaona 1:2-7. Fa ny tena fifoazana toy ireo toby lehibe 4 FFPM dia mandala tanteraka ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany araka ny Efesianina 2:20-20. Izay miala amin'izany dia miala amin'ny fototra, kafanay sy sain-kafa no miasa ao aminy. Hoy Paoly apôstôly, aoka izy ho voaozona. Galatianina 2:8. Vakio koa Jaona 5:4. Malalaka tokoa ny safidy omen'Andriamanitra ny olona, koa izay te hiala dia mahazo miala araka ny fanontanian'i Jesosy tamin'ny mpianany manao hoe ianareo koa va mba te hiala? Jaona 4:7. Ary tena tokony hiala mihitsy aza fa tsy hanao tandroa na hiatsara velatsihy, satria manapoizina ny asa sy ny fiainan'ny fifoazana izany. Vakio Hebreo 12:12. Apokalipsy 2:20-12. Andro fitsarana izao dia andro fanavahana ataon'Andriamanitra sy fanamasahany ary fampananterany ny olona ny safidiny. Malakia 3:12-17. Tesalonianina 2:2-10. Apokalipsy 2:10-12. Koa dia tsy atao mahataitra ny zava-miseho ankehitriny, raha hita fa misy ny mitoetra, misy ny miala ary misy ny mitsingevaeva, satria andro ampiseho an'Andriamanitra ny fihevitry ny fo rehetra izao. Vakio Lioka 2:13, Jaona 4:7. Jaona 1:2-7. Fa ianao kosa dia miorena tsara aza miova. Korintiana 1:5-7-10. Ary tomoera amin'ny fitiavana voalohany sy ny firaisana antoka izay nataon'i Jesosy tamin'ny ray aman-dreny. Hoy mama, tsy ho an'ny mpivady ihany ny tenin'i Jesosy manao hoe izay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy ampisarahan'olona. Matio 7:4. Fa ho an'ny mpianaka sy ny
mpiara miasa koa. Fahatelo lehibe, teny fitarihana. Ilain'ny firenena ve ny faminaniana? Tsy ambahamba fa eny ny valiny. Fa ahoana tokoa moa no tsy ilan'ny firenena ny teny fanambaran'Andriamanitra, ny heviny sy ny fikasany ahatonga famonjena ho azy, ary dia azo lazaina mihitsy aza fa maty ny olona, ary maty toy izany koa ny firenena rehefa tsy mandre ny feon'Andriamanitra mpamelona sy mpiay azy, ary mpanazava ny lalany. Tsy miteny foana ny mpanao salamo raha manao hoe sambatra ny firenena izay manana an Jehova ho andriamaniny, dia ny olona no fidiny ho lovany. Salamo 3:12. Fa hoy ny soratra masina, fa indro ny aizina manarona ny tany, ary ny azopito manarona ny firenena. Isaia 82:1. Indrisy fa tanteraka loatra eto amin'ity firenena ity izany teny izany ankehitriny, dia amin'izao vaninandro iainantsika amin'ity taona 2020 ity izao, ary dia mifanojo amin'izany indrindra ny teny faminaniana nataon'ny mamany ny lava manao hoe, izao no lazaiko aminareo zanako, ho avy ny andro izay ahalasa adala ny firenena. Teny manondro antsika indrindra eto Madagasikara izany. Ny hoe adala dia azo adika hoe tsy mahalala an'Andriamanitra intsony, very sy vahiny ny amin'Andriamanitra satria nisaraka taminy, ary dia lasa miadaladala. Efesiana 5:7. Marina amin'ny firenena ny fanambarana nataon'ny Isaia mpaminany manao hoe, ny lalan'ny fiadanana tsy fantany, ary tsy misy rariny ao amin'ny alehany. Lalana miolakolaka ny lalany, ka na iza mandiha izany dia tsy mahita fiadanana. Ary noho izany dia lavitra antsika ny rariny, ary ny fahamarinana tsy mahatratra antsika. Miandry ny mazava isika, nefa indro ny maizina, ary fahazavana fa mbola ao amin'ny aizipito ihany no andehanantsika. Isaia 7:7. Raha lazaina amin'ny teny iray dia miodikodina isika, tsy mety ho tafavoaka ny lavaka na alatsahana toy ny anaty tonelina tsy misy farany. Toy inona alina tokoa moa izao? Araka ny teny mpaminany Isaia 2:12, izay mahatonga ny talao toy ny nataon'ny mpanao salamo hoe, tao amin'ny lalina no ny antsoko anao Jehova, niandry an Jehova aho, eny niandry azy ny fanaiko, ary ny teny no nanantenako. Ny fanaiko miandry ny tompo mihoatra noho ny fiandrin'ny mpiambina ny maraina, dia ny fiandrin'ny mpiambina ny maraina. Salamo 30:5. Ny hataka ataontsika dia mba ho tanterahin'ny tompo amintsika araka ny voasoratra hoe, ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe, izay mitoetra amin'ny tany aloko ny fahafatesana no hiposahan'ny mazava. Isaia 7:1. Ny mazava andrandraina dia ny famindrampon'Andriamanitra izay mamela ny eloka rehetra, izay manasitrana ny aretina rehetra, izay manavotra ny aina tsy hidina any andavaka, izay manarona famindram-po sy fiantrana. Salamo 3:3. Dia famelan-keloka feno ho an'ny firenena araka ny voasoratra hoe, fa eo amin'ny Jehova no misy famindram-po sy fanavotana be, ary izy no hanavotra ny Israely ho afaka amin'ny elony rehetra. Salamo 30:7. Fa ny famelan-keloka no fanamarinan'Andriamanitra ny mpanota. Voalaza fa famantaram-paminaniana lehibe no notendren'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny atao hoe fanehoana ny fanokanana na fanehoam-panokanana any mama volavana Germaine na ineny lava.
fa tsy nisy hatr'izay ny toy izany, ary voalaza koa fa tsy hisy intsony mandrakizay. Fa nisy indrindra ny teny fanekena nataon'i Jesosy tamin'ny mpanompony momba ny fanehoam-panokanana. Hoy Jesosy taminy: raha ekenao sy vitanao sy ny zanakao io asa io, dia andresy mandrakizay ianao sy ny zanakao, ary tsy ho faty mandrakizay ny anaranao sy ny anaran'izy ireo. Fa raha tsy izany kosa ka lavonao io, dia ao foana ny fahasoavana rehetra izay nomeko anao, ary averiko amiko ny fahasoavana rehetra azon'ny olona tamin'ny alalanao, ka tsy ho re mandrakizay intsony anarana hoe neny lava sy ny zanany. Izany dia teny nomeny Tompo tamin'ny alalan'ny mama nandritra ny fotoana namorian'ireo zanany rehetra tao amin'ny trano fonenany logement 238 cité 67 hectares Antananarivo tamin'ny volana septambra taona 1790. Ankoatr'izany dia nambara koa anefa fa raha vita soamantsara ny fanehoam-panokanana, dia nataon'Andriamanitra hitondra fahasoavana tokoa izy, tsy ho an'ny fiangonana sy ny fifoazana ihany, fa ho an'ny firenena indrindra koa. Dia toy ny fahazavana lehibe izay aposak'Andriamanitra eo aminy, mitondra fanasitranana ho azy tokoa. Malakia 3:20. Koa raha ekena ny mahafamantaram-paminaniana ny fanehoam-panokanana, izany hoe zavatra hita maso mitondra hafatra avy amin'Andriamanitra, dia mila izany jiro manazava izany indrindra ny maro sy ny firenena. Janona voalohany 5:20. Ny antontam-piraketana tolotra eto dia vokatry ny ezaka fandravonana sy famitinana ireo rakitsoratra sy lahateny famelabelarana natao tamin'ny fotoana samihafa, ary verina fa mbola miteny sy manan-kery hampita ny afatry ny fanehoam-panokanana, mba hiseho an'ny voninahitr'Andriamanitra ho famonjena sy fitahihana mandrakizay. Amin'ny finoana no andraisana izany. Jaona 2:7. Fa efatra lehibe sombiny tantaran'ny fahatanteran'ny asa. Azo lazaina ho zavatra efa voalazan'i Jesosy tamin'ny mama hatramin'ny ela ity asa manokana tiany ho tanterahina tamin'ny alalany ity, dia ny fanehoana ankariary ny fomba nanokanany azy. Raha ny filazan'ny vavolombelona sasany dia efa tany amin'ny taona 790 tany no efa niresahan'ny mama tamin'ny olona vitsivitsy io asa io. Jereo ny tenin'ny vavolombelona. Firaketana toby lehibe Ankaramalaza. Noho ny fahavesarana izany asa izany anefa dia tsy mba noresahan'ny mama mpahay be maso izy io mandra-pigadon'ny taona 1790. Rehefa tonga ny taona 1790 dia nitoezavatra niatra tamin'ny fiainan'ny mama no nahalalana fa efa dodina tokoa ny Tompo ny ampandroso izany, fa natahotra i mama handroso satria sarotra loatra ilay zavatra nampanaovina azy, sarotra ara-panaovana no sady sarotra ara-pisainana. Vokatra izany dia saika maty intelo isan'andro izy, ary dia niaina tao anatin'ny orooro manoloana ny asa fanehoam-panokanana. Pejy 7. Firaketana toby lehibe Ankaramalaza. Izany anefa dia nanambara mazava fa tsy afaka mandefitra na miandry ela intsony ny Tompo, ary tsy maintsy hatao izay ahatanteraka izay voalazany. Ny taona 1770 dia nandeha tany ampitan-dranomasina i mama sy i mama Ndrisara Ramatoa Razanamiadana, ary izany no fotoana nampiasain'Andriamanitra mba hitokanany ka ahafahan'i Jesosy miresaka amin'ny mazava momba izay tokony atao mikasika io asa io. Rakitsoratra notsongaina. Nentoa Razanamiadana. Pejy 3:70, 9:70, 2:80, 4:80, 6:70, 7:70, 8:70, 9:70, 7:70. Rehefa tafaverina avy tany ampitan-dranomasina izy mianaka, dia nikarakara avy hatrany izay tokony halavorary ny asa, ary dia niresaka tamin'ireo zanany samihafa.
ny votoatin'ny zavatra namboarina moa raha fintinina dia ny akanjo masina sy ny ireo kojakoja momba azy araka ny voasoratra ao amin'ny boky Exodus faha 7. Akanjo anatiny fotsy, akanjo manga ivelany, misy ireo lakolosy volamena 420 sy ireo ampongaben-danitra mifanelanelana aminy. Efody miloko samihafa sy ny sarotratra misy ireo vatosoa 12 sy ireo vatosoa 2 lehibe eo amin'ny soroka 2. Ireo tady volamena mihazona azy ary ny fenkibo momba izany. Fa ny tsy voalaza ao fa aty amin'ny votoatin-kafatry ny testamenta vaovao kanefa tampony amin'ny asa dia ny satroboninahitra vita volafotsy manontolo ka ny hevi-dehibe ampitainy dia ny fiaretan Jesosy ho fanavotana ny mpanota sy ny fisandratan'ny voninainy rahateo. Tamin'ny 470 nilaza tamin'ny mama Jesosy fa manomboka ny asa rehefa misy zanany iray manendry ny hira faha 775 ao amin'ny firana FFPM. Jesosy no asandratro fa izy no mpanavotro. Ny mpanoratra eto no avoatondro tamin'izany. Tanteraka izany nandritra ny fotoam-pifoazana fanao isaky ny tolakandro tao amin'ny trano faha 734 sy te 67 hektara Antananarivo izay nipetrahan'ny mama no sady fandraisan'ny olona no toeram-pivoriana. Taorin'izany dia nanomboka nampanao ilay satroboninahitra izy kanefa tsy naomby hatrany izay natao, na ny endriny tsy nety, na koa nisy mpanefy ny sandoka ka maritrafo no sorana volafotsy no notefeny. Tao koa ny tsy fetezana no ny hanifin'ny asa natao hany ka nampaharifo azy sy ny sisa. Ny taona 770 vao tena ny orina ny asa rehetra, fanefena sy fanjairana, ary ny satroka dia vita tanteraka ny faneniny satroka anatiny tamin'ny taona 770 sy ny fanipitony satroka ivelany vita tamin'ny marsa taona 770. Ny fanamiana masina ny satroboninahitra pejy 412. Tamin'ny taona 570 volana septambra no nasain'i Jesosy novorian'ny mama ireo zanany tao amin'ny logement 237 hektara ary voalaza tamin'izany fa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Exodus 7 voalaza etsy ambony sy ny Deutéronomie 7 no teny fototra na norenan'i Jesosy io asa io. Io asa io koa dia natao hipetraka ho an'ny taranaka ho fahatsiarovana mandrakizay fa nisy asa lehibe izay nataon'Andriamanitra teto Madagasikara toy ny hoe efa namaingy ny olony tokoa izy. Ny taona 770 fotoana tena ny masoana nanaovana ny asa izany. Eny, na dia olona vitsy aza sisa no afaka ny lofo tamin'izany. Ny fanamiana masina, ny asa sy ny mpiasa. Ny volana Jolay sy Aogositra 770 ny vita soamantsara ny fanamiana manontolo dia ny satroboninahitra, satroka roa sosina mendrika ny mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Apokalipsy 7:12. Milanja eo amin'ny 3 kilasy 500 eo. Ny akanjo fotsy, ny akanjo manga, ny efoda, ny sarotratra sy ny kojakoja momba azy araka ny Exodus 7:20. Boky firaketana ny fanamiana masina. Naterina tany Karamalaza ny faran'ny volana Aogositra izany fanamiana izany. Ny andro sy fotoana ho atendrin'Andriamanitra hanatanterahana ny fanehoam-panokanana. Aogositra 770. Natao ny ezaka lehibe fanamboarana sy fanomanana ny fiangonana
ka ny anday ny ambavy ny rehetra nanomboka tamin'ny filoam-piangonana loterana pastora Ranaivojaona Razafy Manantsoa sy ny zanaka ary ny mpiara-miasa rehetra, kanefa niverina namonjy ny fodiany avy rehefa vita ny asa, fa tsy mbola io ny fotoana nanatanterahana ny faneom-panokanana. 3 Aogositra, andro notendren'i Jesosy isaloran'ny mama ilay fanamiana masina voalohany indrindra ary anaovana ny faneom-panokanana nandritra ny fotoam-pivavahana tao am-piangonana mialoha ny fanokanana ny mpiandry andiany mpiandry mijoro. Ny tsikatra tamin'ny fotoana io dia ny tsy nisian'ny vahiny mihitsy tamin'ireo olona maro tonga hamonjy ny isan-taonan'ny Toby-Ankaramalaza, fa dia malagasy rano fotsiny tokoa, enina dia nisy ary misy hatrany aza ny fiavian'ny vahiny isan-taona. Ankoatrio andro io dia nisy koa ireo fotoana hafa nanaovan'ny fanamiana masina ny taona 1970 tamin'ny famaranana ny fivorian'ny isan-taonan'ny fifoazana ny taona 1970, fankalazana ny jobily faha-50 taonan'ny Toby-Ankaramalaza. Ny taona 1970 nanokanana ny trano vato fiangonana. Tamin'ny taona 1970 taorian'ny fotoana fanokanana ny mpiandry dia toy izao ny teny sady hafatra voalazan'ny mama: efa natoloky Jesosy antsika ny fanjakany, efa nomeny ny voninainy maefa be amin'ny asan'ny Tompo, tanterao ny fanompoana ny antsoany anao. 5 mikasika ny faneom-panokanana. Fanokanana sa faneom-panokanana? Hoy ny tenin'ny mama. Tamin'ny 17 Jolay taona 1770 teto Antananarivo. Ity faneom-panokanana ity dia marika ihany, tsy hoe izao vao atokana, fa fampahafantarana ny olona hoe izao no izy, izao no nanokanana azy. Tamin'ny 5 Septambra taona 1770 tao Antsirabe, tsy naharean'i Jesosy aho nilaza fa hoe atokana ompisorona araka ny resaka na eliny sasany tsy mahalala. Loharano mpiraketana, boky kely manoloana ny asa fanehoam-panokanana. Toby-Ankaramalaza, Aogositra 7 Ara-pandinihana, tsy nahavita ny asa lehibe natao ny mama raha tsy efa voatokana, izany hoe raha tsy efa nandray ny fanamasinana sy ny fiantsoana ary ny ositra sy ny fanendrena avy tamin'ny Tompo. Ny fanamasinana sy ny fiantsoana. Teboka voalohany. Ny fanamasinana sy ny fiantsoana. Tamin'ny taona nahafatesan'ny Nozia-mpanjaka no nahitako ny Tompo nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana avo sady manerinerina, ary ny ebanebana akanjony nahafeno tempoly. Ny serafima nitsangana teo amboniny, samy nanana elatra eninavy, ny roa nanaronany ny tavany, ny roa nanaronany ny tongony, ary ny roa nanidinany. Ary nanandratra ny feony izy ka nifamaly hoe: masina, masina, masina Jehovah Tompony maro, eny ka nivoninainy ny tany rehetra, na voninainy avokoa ny eran'ny tany. Dia niororo ny fanambanin'ny tokonana noho ny feon'ireo nanandratra ny feony. Ary feno setroka ny trano, dia hoy izao: lozako, maty aho, fa lehilahy malotomolotra sady ato amin'ny firenena malotomolotra no itoerako. Fa ny mpanjaka dia Jehovah Tompony maro no efa ahitany masoko.
dia nanidina nanatinay ny serafima anankiray nitondra vainafo na vato mamay teny an-tanany, izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny altara. Ary natehiny ny vavako izany, ka hoy izy, indro efa niteka tamin'ny molotrao io, ka dia afaka ny elokao ary voavela ny fahotanao. Ary nandre ny feon'ny tompo aho nanao hoe, iza no iraiko ary iza no andeha ho irakay? Dia hoy izaho, inty aho, irao aho. Isaia 4:2. Teboka faharoa, ny osotra. Fa ho kosa izy taminy, tsy anareo no nahalala ny andro na ny fotoana izay efa notendren'ny ray amin'ny fahefany ihany, na izay nataony ray ho adidin'ny tenany ihany. Fa hahazo ery anareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Asan'ny apôstôly 2:7. Ary teo amin'ny fiangonana tany Antiokia nisy mpaminany sy mpampianatra, Barnabasy sy Simeona, izay tao hoe Nigera sy Lusio, Kireniana sy Menaema, izay ny olon'olona tamin'ny Heroda mpanapaka. Ary Saoly, ary raha nanao fanompoam-pivavahana ho an'ny tompo sy ny fady hanina ireo, dia hoy ny fanahy masina, atokany ho ahy Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay efa niantsoako azy. Izany apôstôly 13:2. Teboka fahatelo, ny fanendrena. Fa hoy Jehova tamiko, aza manao hoe mbola zaza aho, fandeha amin'izay rehetra anirako anao ianao, ary izay rehetra handidiako anao no ambaranao. Aza matahotra azy ianao, fa momba anao hamonjy anao aho, hoy Jehova. Dia naninjitra ny tanany Jehova ka nanendry ny vavako, ary hoy Jehova tamiko, indro efa nataoko ao ambavanao ny teniko, ary indro aho manendry anao izao andro anio izao, anapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana, anongotra sy anjera sy andrava sy androdana ary anorina sy amboly. Jeremia 2:7. Taiza sy oviana no nanokanana azy. Nisy ihany ny fanazavana samihafa narosin'ny olona. Tsipika voalohany, tao ny filazana fa tany ambony no nanokanana any mama. Fony izy nakarina tany an-danitra araka ny voalazan'ny tantara. Tsipika faharoa, tao ny miteny fa tamin'ny toerana tsy fantatra no nanokanan'i Jesosy azy. Nisy ny hevitra fa tao amin'ny ala-kafe tsy lavitra ny tanànan'ny Karamalaza, lalana makany Andemaka, satria tao no voalazan'ny mama ho toerana mangina nampianaran'i Jesosy azy. Fa ny zava-dehibe tsy azo lavina amin'izany rehetra izany dia izy natoka ny tompo tokoa, fa sarotra ny isainana sy anekena fa asan'Andriamanitra lehibe no nataony sy no tanterahiny, raha tsy noho ny fisian'ny fahasoavan'Andriamanitra tao aminy. Dia ny asany fanahy masina, ary izany dia noraisiny tamin'ny alalan'ny fanokanana azy. Asan'ny apôstôly 13:3. Ny antony faneom-panokanana, hoy ny teny Jesosy, ho fantatry ny firenena, ho hitan'ny masony hoe toy izao no nanokanako anao. Ny hevitra izany, Jesosy tokoa no efa nanokana azy, ary nanao izany araka ny heviny sy ny fombany izay tiany aseho ho hitan'ny masony rehetra. Rehefa izany, iza sinona no tarafina amin'io famantaram-panokanana io? Zava-dehibe telo no azo havaly izany. Voalohany, Jesosy sy ny fiaretany ary ny fisandratany amin'ny voninahitra, araka ny voasoratra hoe, aoka ho ao aminareo izao saina izao
izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Izay na dia nanana endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanantarehy olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny andarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoalehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra na ny ety an-tany na ny any ambanin'ny tany, sy anekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Filipianina 2:5-10. Faharoa, ny asa sy fanekem-panavotana vitany tamin'ny rany sy ny asam-pisoronana nataony. Fa raha tsy misy raha alatsaka dia tsy misy famelan-keloka. Hebreo 7:20. Efa nanavotra anao aho, ay ianao. Isaia 7:7. Koa amin'izany dia miendrika mba atao tahaka ny rahalahiny amin'ny zavatra rehetra izy, mba ho mpisorona be, mamindra fosy mahatoky ny amin'Andriamanitra, mba hanaovany fanavotana noho ny heloky ny olona. Fa satria nalaim-panahy ny tenany tamin'ny fahoriana nentiny, dia mahavonjy izay alaim-panahy koa izy. Hebreo 2:17-18. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Romanina 8:7. Fahatelo, ny antoka ho amin'ny fahatanteran'ny teny fikasana rehetra ahatonga fitahiana mandrakizay. Fehezina amin'ny Deuteronomia 18:12 manao hoe: ho voahan Jehova ho anao ny lanitra, trano fitehirizan-tsoa, andatsahany ranonorana amin'ny taninao, amin'ny fotoanany sy hitahihany ny asan'ny tananao rehetra. Izany teny izany dia anteriny Apokalipsy 3:7 manao hoe: izao no lazainy izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'i Davida, izay mamoa ka tsy hisy anidy, ary izay manidy ka tsy misy mamoa. Ny fanomezana an Jesosy Kristy, izay no ivo sady fotom-piorenana tokana sy tsy miova, ahatonga famonjena sy fitahiana, araka ny voasoratra hoe: raha Andriamanitra no momba antsika, iza no ahatohitra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahy, fa natolony hamonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka aminy maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra. Romanina 8:13-17. Ny fampaherezana amin'ny finoana no andraisana ny fanomezan'Andriamanitra, ary ny hampandroso ny finoana hatrany no fikendren'Andriamanitra. Romanina 2:17. Hoy ny teny nataon Jesosy: ny finoanao no efa namonjy anao. Marka 10:2-10a. Rehefa izany ny oloko marina dia ho velon'ny finoana. Hebreo 10:7. Koa aza ho isan'izay tsy mino fa minoa. Jaona 2:20-17. Fa nisy tokoa ny tsy mino an Jesosy izay tao amin'ny mama sy ny asan Jesosy tamin'ny alalany, indrindra ity asam-pamantarana manokana ity. Ho azy ireo dia mivantana ny tenin'ny Tompo manao hoe: minoa ahy, fa izaho ao amin'ny ray, ary ny ray ato amiko.
fa raha tsy zany dia minoa ahy noho ny asa ihany aza. Jaona 4:12. Na koa minoa ny asa dia ny maha asan'Andriamanitra izany, ary miaraka amin'izany dia minoa fa Jesosy tokoa no tao amin'ny mama ary ny asa mahery tamin'ny alalany, araka ny teny nataony tamin'ny mpanetrentena manao hoe tsy izaho ny lava-panota fa Jesosy no manao ny asa, ary dia aoka hotsorina fa raha tsy izy no ny asa dia tsy ho vita mandrakizay izany. Nehemia 4:12. Ny fampitandremana, tandremana araka izany tsy hanao ny fanamiana masina ho sampy, izany hoe ho Andriamanitra ivavahana toy ny nataony zanak'Israely raha nanafika azy ny Medianita tamin'ny andron'ny Gideona ka naharano andravina azy ireo manoloana ny fahavalony. Tsara 8:7. Io dia famantaram-pamonjena hitarafana ilay mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo, fa tsy io akory no mahavonjy toy ny iankofany sasany amin'ny zavatra voasikotry ny tanany. Jeremia 2:4. Ny herin'io famantarana io na ny hasiny ananana dia Jesosy izay nanendry azy sy momba azy ary miasa amin'ny alalany, dia araka ny hevi-panahy sy ireo tenin'Andriamanitra manorina io asa masina io. Koa raha bangoina ny fikendren'Andriamanitra sady anton'ny fanompoan'ny mama manontolo dia ny ahafantaran'ny olona an Jesosy sy ny andraisany azy ho tompo sy mpamonjiny, ka andovany ny fanjakan'ny lanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra mandrakizay. Romanina 8:30. Izany no antony nahatery an'ny mama handodina ny amoahana aingana ny boky firaketana izay natao mba hampahafantatra sy hanazava ny momba io asa io, dia ny afatr'Andriamanitra izay azo fintinina toy izao manaraka izao. Tsipika voalohany, Andriamanitra miseho eto amintsika amin'ny alalan'ny asa famantaram-panavotana ho fampihavanana ny olona aminy ka ahavonjy azy. Isaia 4:20. Tsipika faharoa, Andriamanitra manavao ny fanekeny amin'ny fiangonana sy ny zanaky ny fifoazana izay zanaky ny teny fikasana, fa mbola ho andriamaniny izy ary izy ho olony. Levitikosy 4:12. Koritiana faharoa 4:12. Tsipika fahatelo, miaraka amin'izay dia dioviny ny ankonany mba handray ny fahamasinany ka ho mpanatitra fanatitra ankasitrahany, dia ny fanatitra atao amin'ny mpahamarinana. Malakia 3:4. Tsipika fahaefatra, ary dia hitoetra eo aminy mandrakizay izy ka tsy hisy anelanelana azy intsony aminy. Ezekela 17:20. Ireto ireo teny fikasana fototra izay lovan'ny zanaka avy amin'ny mama manorina ny fifandraisany amin'ny tompo. Ary ny zanakao rehetra dia ho samy efa nampianarin'i Jehova ka dia ho be ny fiadanany zanakao. Isaia 4:13. Ary samy tsy ampianatra ny namany sy ny rahalainy avy intsony izy hoe mahalala an Jehova, fa samy hahalala avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra hoy Jehova. Jeremia 3:7. Ny afatra efa notendren'ny tompo ny zanaka andovan'ny fanekena sy ny teny fikasana izay nomeny tamin'ny alalan'ny ray aman-dreniny mpanompony. Ny adidiny ny mifora ny fo sy manavao ny fanoloran'ny tenany ho an'ny tompo, mba hahatanterahany tenin'Andriamanitra aminy tokoa hoe ho voan'i Jehova ho anao ny lanitra trano fitehirizan-tsoa, andatsahany ranonorana amin'ny taninao amin'ny fotoanany
sy itahiany ny asan'ny tananao rehetra. Deuteronomia 8:20. Izany dia mba handovany feno ny teny fikasampitahiana araka ny Deuteronomia 8:4. Fa tsy ny fanameloana na ozina sanatria. Deuteronomia 8:8-8:80. Koa ny baiko efa nomeny dia ny hoe mitsangana ry ziona ka miazava. Fa enina lehibe ny loi FDB raketin'ny fanehoam-panokanana. Toy izao manaraka izao ireo loi FDB azo tsoaina avy amin'ireo andalan'ny soratra masina nomeny Jesosy tamin'ny alalan'ny mpanompony mama neny lava. Voalohany lehibe, ny fanehoam-panokanana, fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra. Izany dia famindram-po ahatonga famonjena sy fitahiana ho an'ny mpanota izay mibebaka, ary koa famaliana tsy misy indrafo ho an'izay manao azy sy ny fahamarinana ho tsinotsinona. Isaia 7:20, Malakia 3:12, Jaona 10:20-20. Voalohany, fanehoana an'Andriamanitra tokana sady tsy toa. Isaia 20:9, nomenany 4 Jona 10:70. Ny alebiazan'Andriamanitra sy ny tokony ampahafantarana azy any amin'ny tany rehetra. Ary teny ianao amin'izany andro izany hoe, hideranao aho Jehovah, fa na dia tezitra tamiko aza ianao dia afaka ny fahatezeranao. Ka mampioninay ianao, na fa tezitra tamiko ianao nefa indro Andriamanitra no famonjena ahy. Dia atoky aho fa tsy mba ataotra, fa Jehovah Tompo no heriko sy fiderako, fa efa famonjena ahy izy. Koa amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharano-pamonjena, ary teny ianao amin'izany andro izany ka hanao hoe, midera an Jehovah, miantsoa ny anarany, ampafantaro any amin'ny firenena ny asany, ampahatsiarovy fa efa misandratra ny anarany. Mankalazany Jehovah fa asa lehibe no nataony. Ary aoka ho fantatra any amin'ny tany rehetra izany. Miantsoa mafy sy miobia rimponina any Ziona, fa lehibe ao voanao ny ray masin'ny Israely. Faharoa, fanehoana ny fiandrianan Jesosy Kristy Tompo. Hebreo 1:7, nomenany 7:23-7:70. Ny fahefana sy ny fahambonian'ny zanaka voatendry ompandova ary ny fahalebiazan'ny voninainy, fampitanan'i Kristy sy ny anjely. Rehefa nampitenen'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia amin'izao andro faran'izao kosa no nampiteneniny tamintsika ny zanany, izay voatendriny ompandova ny zavatra rehetra. Izy no naharian'izao tontolo izao. Izy koa no famirapiratany voninainy sy endriky ny tenany indrindra, ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Ary rehefa nanao fanadiovana afaka ny fahotana izy, dia nipetraka teo amin'ny tanana kavanany lehibe any amin'ny avo, ka natao tsara noho ny anjely. Araka ny nandovany anarana tsara noho ireny. Fa anjely iza no mba nilazany hoe, zanako ianao, izaho niteraka anao androany. Salamo 2:7. Ary koa, izaho rainy, ary izy ho zanako. Samuela 2:7-4. Ary raha mitondra ny lay matoa ho amin'izao fiainana izao indray, dia hoy izy, ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra iankoka eo anoloany. Salamo 7:7. Ary ny anjely dia nilazany hoe, izy manao ny anjeliny ho rivotra, ary ny mpanompony ho lelafo. Salamo 4:4. Fa ny zanaka kosa dia nilazany hoe, ny seza fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay doria, ary ny tehimpahitsiana
no tem-panjakanao. Tianao ny fahamarinana, fa alanao ny heloka. Ko Andriamanitra dia Andriamanitrao, efa nanosy diloilo fifaliana anao mihoatra noho ny namanao. Salamo 5:7. Fahatelo, fanehoana ny fahalebiazan'Andriamanitra manapaka ny nofo rehetra. Romanina 12:4-7. Nomena ny 9:20 Marsa 5:70. Ny fanehoam-panokanana asan'ny fanahy masina naseho tamin'ny hery ampanaiky ny jentilisa. Fa izaho koa ry rahalaiko dia matoky ny aminareo fa feno fahatsarana ianareo sady mahay mifananatra koa, kanefa amin'ny fahasahiana no anoratako ny teny sasany aminareo toy ny mampahatsiaro anareo indray noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitray mba ho mpanompon'i Kristy Jesosy ho an'ny jentilisa aho, ka manao fanompoam-pivavahana amin'ny itoriako ny filazantsara mba ho raisina amin'ny fankasitrahana ny fanatitra dia ny jentilisa rehefa no amasin'ny fanahy masina. Ka dia manana izay ataoko rehareha ao amin'ny Kristy Jesosy aho noho ny amin'Andriamanitra, fa tsy saiko lazaina izay zavatra tsy nampanaoviny Kristy ahy na tamin'ny teny na tamin'ny asa mba ampanaiky ny jentilisa, dia tamin'ny herin'ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny herin'ny fanahy masina na fanahin'Andriamanitra, dia hatrany Jerosalema ka manodidina hatrany Ilirikiona no nahatanterako ny fitoriako ny filazantsarany Kristy. Faharoa lehibe, ny fanehoam-panokanana mariky ny fanekena sy ny firaisana antoka ary toky pitahiana. Teny natao ho an'ny ankonan'Andriamanitra sy ny zanaky ny teny fikasana. Voalohany, fanamariana ny fanekena. Deuteronomie 17:7. Teny fanorenana. Androany no efa tonga firenen'i Jehova Andriamanitrao ianao. Isaia 4:10. Ny antoka, fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hetsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako i Jehova mpamindra fo aminao. Faharoa, ny firaisana antoka. Isaia 7:12. Raha izao dia izao no fanekeko aminy, hoy Jehova. Ny fanahiko izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao dia tsy hiala amin'ny vavanao na amin'ny vavan'ny taranakao na amin'ny vavan'ny taranaky ny taranakao hatramin'izao ka ho mandrakizay, hoy Jehova. Ezekela 7:30, 13:20, 20. Ary tsy handoto tena amin'ny sampiny na amin'ny fahavetavetany na amin'ny fahadisoany intsony izy, fa ho vonjeko ho afaka amin'ny fonenany rehetra izay nanotany izy, ary ho dioviko izy ka dia ho oloko, ary izao ho andriamaniny. Ary Davida mpanompoko no mpanjakany, ary iray mpiandry izy rehetra dia andeha araka ny fitsipoko izy sady hitandrina ny lalako sy ankatoa izany. Ary honina any amin'ny tany izay nomeko any Jakoba mpanompoko izy, dia ilay efa nonenany razanareo, ka honina any izy sy ny zanany mba mizafiny mandrakizay. Ary Davida mpanompoko no mpanapaka azy mandrakizay.
ary anao fanekem-pihavanana ho azy aho ka ho fanekena mandrakizay eo aminy izany ary ametraka sy amaro azy ao sady ametraka ny fitoerako masina eo aminy mandrakizay ary ny tabernakeliko ho eo aminy ary zaho ho Andriamaniny ary izy ho oloko ka dia ho fantatry ny jentilisa fa izaho Jehova no manamasina ny Israely amin'ny isan'ny fitoerako masina eo aminy mandrakizay. Fahatelo, ny tokim-pitahiana. Deutéronomie 8:4-7. Ny soa izay ho valin'ny fanarahana ny Jehova ary ny loza izay anjo ny miala aminy kosa. Raha mihaino tsara ny feon'i Jehova Andriamanitrao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio dia asandratra Jehova Andriamanitrao ho ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao raha mihaino ny feon'i Jehova Andriamanitrao ianao. Ho tahiana ianao ao an-tanàna ary ho tahiana ianao any an-tsaha. Ho tahiana ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny biby fiompinao dia ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondry amanosinao. Ho tahiana ny haronao sy ny vilia fanaova-mofonao. Ho tahiana ianao raha miditra ary ho tahiana ianao raha mivoaka. Atolotra Jehova ho resy eo anoloanao ny fahavalonao izay mitsangana hiady aminao ka lalana iray no ivoahany anatinanao fa lalana fito kosa no andosirany hiala eo anoloanao. Handidy ny fitahihany ho aminao Jehova amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataony tananao ka hitahianao izy any amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitrao anao. Anandratra anao firenena masina ho azy Jehova araka izay nianianany taminao raha mitandrina ny didin'i Jehova Andriamanitrao ianao ka mandeha amin'ny lalany. Dia ho hita ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa ny anaran'i Jehova no antsoina aminao dia atahotra anao izy. Ary ataon'i Jehova manana ambiampy izay ahasoanao dia ny ateraky ny kibonao sy ny ateraky ny biby fiompinao ary ny vokatry ny taninao any amin'ny tany izay nianianan'i Jehova tamin'ny razanao omenanao. Ho vohany Jehova ho anao ny lanitra, tranony fitehirizan-tsoa, andatsahany ranonorana amin'ny taninao amin'ny fotoanany sy hitahiny ny asan'ny tananao rehetra. Ary ampisambotra ny firenena maro ianao fa ianao kosa tsy hisambotra. Dia ataon'i Jehova ho lohany ianao fa tsy ho rambony ary eo ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany raha mihaino ny didin'i Jehova Andriamanitrao izay andidiko anao anio ka mitandrina sy manaraka azy. Ary aza miala amin'ny teny rehetra izay andidiko anao anio na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia anaraka andriaman-kafa ka hanompo azy. Teny manantitra izany. Tsipika voalohany, teny fanamafisana orona ny fifidianan'Andriamanitra. Isaia 3:7. Fa ankehitriny ry Jakobo, izao no lazain'i Jehova, izay nahary anao sady namorona anao ry Israely aho. Aza matahotra ianao, fa efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho. Ianao. Tsipika faharoa, ny fanavahana sy fanamarinana ny maha ankonan'Andriamanitra. Korintena 2:4. Aza mety asiana zioga tsy antonina anareo ikambanana amin'ny tsy mino. Fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana? Ary inona no iombonan'ny mazava sy ny maizina? Ary inona no ifanarahan'ny Kristy sy Beliala? Ary inona no iraisan'ny anjaran'ny mino sy ny tsy mino? Ary inona no
hikambanany tempolon'Andriamanitra amin'ny sampy, fa isika no tempolon'Andriamanitra velona araka ny nataon'Andriamanitra hoe honina eo aminy sy andeha eo aminy ary ho andriamaniny aho ary izy oloko. Levitikosy 4:12. Koa mivoaha eo aminy ianareo ka misara aminy hoy Jehova, ary aza manendry izay zavatra tsy madio. Ary zaho handray anareo, ary ho rainareo aho, ary ianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy, hoy Jehova tsy toa. Isaia 12:12. Tsipika 7. Tenin'ny mama natao ho an'ny zanaky ny teny fikasana sy ny taranaka, na ny nahita ahy na ny tsy nahita ahy. Tsipika 8. Ny afatry mama. Soraty ny boky, ataovy ny firaketana mba ho fantatra ny fanomezana lehibe nataon'Andriamanitra. Fahatelo lehibe ny faneo am-panokanana fitaratry ny asam-pisoronana sy ny fampiavana nataon'Andriamanitra. Hebreo 10:1-12. Nomena ny 4 Jona 2070. Ny asan'Andriamanitra: fisoronana, fiaretana, faharetana. Fampisorona be rehetra dia alaina amin'ny olona ka tendrena hosolon'ny olona hanao ny raharan'Andriamanitra, hanatitra fanomezana sy fanatitra hanafaka ota. Dia olona izay mahay mitondra mora ny tsy mahalala sy ny mania, satria ny tenany koa dia mba hodidinin'ny fahalemena ihany. Ary noho izany dia tsy maintsy hanao fanatitra hanafaka ota ho an'ny tenany koa izy, toy ny ataony ho an'ny olona ihany. Ary tsy misy maka izany voninahitra izany ho an'ny tenany afa-tsy izay nantsoin'Andriamanitra tahaka any Arona. Dia toy izany koa Kristy, tsy izy no nanandratra ny tenany ho mpisorona be, fa ilay nanao tany hoe zanako ianao, izaho niteraka anao androany. Salamo 2:7. Ary toy nilazainy eo amin'ny teny hafa koa hoe ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fanaon'i Melkizedeka. Salamo 10:4. Tamin'ny andron'ny nofony raha nanao nanatitra fivavahana sy fangatana nomban'ny fitarainana mafy sy ny ranomaso be tamin'izay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesana izy, sady voahainy noho ny fahatahorany an'Andriamanitra, na voahainy ka afaka tamin'ny fahatahorany. Dia nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana nentiny izy na dia zanaka aza. Ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharan'ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Fa notonon'Andriamanitra hoe mpisorona be araka ny fanaon'i Melkizedeka. Anatra sy famporosiana hampandroso tsara ny olona. Ny amin'izany dia manana teny maro izahay, sady sarotra ambara satria lalo-dalovana ny sofinareo. Ezekela 17:4-20. Nomena ny 20 Marsa 2070. Andriamanitra mampiavana ny olony aminy sy mampiray azy ao aminy. Ary ataoko ao anatinareo ny fanaiko, dia ho velona ianareo. Ary amponeniko any amin'ny taninareo ianareo, ka dia ho fantatrareo fa izao Jehova no efa niteny sady nahatanteraka izany, hoy Jehova. Ary tonga tamiko ny teny Jehova nanao hoe: ary ianao ry zanak'olona dia mangala tapakazo iray ka asio soratra hoe ho an'i Joda sy ho an'ny zanak'Israely namany. Dia mangala tapakazo anankiray koa ka asio soratra hoe ho an'i Josefa, dia tapakazon'i Efraima sy ho an'ny taranak'Israely namany rehetra. Ary ampifanatony izy roa ho tonga tapakazo iray ihany, dia ho iray
eny an-tananao izy. Ary raha miteny aminao ny zanaky ny firenenao manao hoe moa tsy ilaza izay hevitrao amin'izany va ianao, dia ataovy aminy hoe izaho no lazainy Jehovah Tompo. Indro izaho aka ny tapakazon'i Josefa izay eny an-tanan'ny Efraima sy ny firenen'ny Israely namany, ary akambako ho eo amin'ny tapakazon'i Joda izy, ary ataoko tapakazo iray ihany izy ka ho tonga iray eny an-tanako. Ary ny tapakazo izay asianao soratra dia ho eny an-tananao eo imasony, dia lazao aminy hoe izaho no lazainy Jehovah Tompo. Indro izaho aka ny zanak'Israely avy any amin'ny jentilisa izay nalehany, eny angoniko avy any amin'ny manodidina any izy ka hoentiko ho any amin'ny taniny, ary ataoko ho firenena iray amin'ny tany izy, dia any an-tendrombohitry ny Israely. Ary mpanjaka iray ihany no ho mpanjakan'izy rehetra, ka tsy ho firenena roa intsony izy, ary tsy hisaraka ho fanjakana roa intsony. Ny fiaretan'i Jesosy ny tsiloniota no nanaovany fanavotana ka ny fietreny no nisandratany. Kristy Jesosy izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, koa izany no nanandраtan'Andriamanitra azy indrindra. Filipianina 2:4. Fa efatra lehibe ny fanehoam-panokanana fitsaran'Andriamanitra. Voalohany, ny fanehoam-panokanana fandringanana ny sampy. Isaia 4:7, 2:5 nomena ny 9 Jona 20. Fananarana ny mpamorona sy ny mpanompo sampy. Indro menatra ny namany rehetra, fa ny mpiasa dia olona ihany. Aoka hivory izy rehetra ka handroso, aoka ho raiky tahotra sy ho menatra avokoa izy. Ny mpanefy manamboatra fiasana, miasa amin'ny arina izy ary manamboatra azy amin'ny tanana sy miasa azy amin'ny sandriny matanjaka. Eny, nona izy ka ketraka ny heriny. Tsy misotro rano izy ka reraka na manasa. Ny mpandrafitra manenjana ny kofehy sy manamarika azy amin'ny fitsipiany. Manamboatra azy amin'ny vankona izy, dia manamarika azy amin'ny kompa, ary mahavita azy ho tahaka ny endrikolona, dia tahaka ny hatsaran-tarehin'ny olona mba ampitoerana ao an-trano. Tsy maintsy mijinja ny sedera izy, ary maka ny hazo ilekisasy oka, ary mifidy hazo any anala, mamboly ny hazo orno izy ka ampanirian'ny ranonorana izany. Ary dia anaovan'ny olona kitay izany ka analany amindroany. Eny, ampirehetiny izany mba anendasany mofo, anaovany Andriamanitra izany ka dia ivavahany. Eny, anaovany sarin-javatra voasokitra koa izany, ka dia iankohofany. Faharoa, ny fanehoam-panokanana famalian'Andriamanitra ho an'ny olony. Tenin'ny mama ho mongomongo izay manohitra azy sy ny asany. Isaia 4:30 nomena ny 9 Jona 20. Andriamanitra mananatra ny fahavalony. Ny ampijaliana ny fahavalon'ny Israely, indrindra fa Edoma sy ny fahasambaran'ny navotan'i Jehova. Manatona ianareo jentilisa mba andre, ary miainoa ianareo firenena, aoka andre ny tany sy ny ao amin'ny rehetra. Izao tontolo izao sy ny vokatra rehetra avy aminy. Fa Jehova dia tezitra amin'ny jentilisa rehetra,
ary mirehitra amin'ny miaramilany rehetra ny fahatezerany. Efa nodidiny haringana ireo ary natolony ho vonoina atao herema, ary izay voavono amin'ireo dia hariana ka hamofona ny hamaimbon'ny fatiny, ary ny tendrombohitra hiempo azon'ny rany. Izay rehetra eny amin'ny lanitra dia ho levona, ary ny lanitra haorona tahaka ny fangorona taratasy, ary ny eny amin'ny rehetra dia halazo tahaka ny fahalazon'ny ravina mihintsana avy amin'ny voaloboka, ary tahaka ny ravina malazo mihintsana avy amin'ny aviavy. Fa ny sabatro dia mamondra any amin'ny lanitra, indro hidina hiatra amin'ny Edoma iny sy amin'ny firenena voatendriko haringana mba ho fitsarana azy. Ny sabatry Jehova fenon-drà, eny mihosy menaka amin'ny matavy sy amin'ny rà zanak'ondry sy ny osilahy, ary amin'ny fonomboan'ny ondrilahy. Fa Jehova mamono zavatra hatao fanatitra ao Bozra ary mahafaty be ao amin'ny tany Edoma, ary ny omby manga miaraka aripaka aminy mba amin'ny vantotromby sy ny omby lahy, ka dia vontondrà ny tany ary misy menaka ny vototaniny. Fa Jehova manana andro famaliana, dia ataona famaliana iadiana ho an'ny ziona, ary hovana ho tonga dity ny renirano any Edoma, ary ho solofara ny vovotaniny, ary ny taniny ho dity mirehitra. Na alina na andro dia tsy ho vonoina izany, ary ny setrony isavoana mandrakizay hatramin'ny taranaka faramandimby dia ho tany karakaina izy, tsy hisy handeha hamaky azy intsony mandrakizay. Fa 5 lehibe ny fanehoam-panokanana fanomanana ny fiavian'i Jesosy indray. Tenin'ny mama amin'izay fotoana izay dia izy no iteny fa isika rehetra kosa hangina. Voalohany Deuteronomia 7:12-7:20. Ny fanehoam-panokanana fitsarana mialohan'ny fitsarana farany. Fa raha tsy mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao kosa ianao, ka tsy mitandrina anaraka ny didiny rehetra sy ny lalàny izay ndidiko anao anio, dia ho tonga aminao sy hahatratra anao izao fanozonana rehetra izao. Ho zonona ianao ao an-tanàna, ary ho zonona ianao any an-tsaha. Ho zonona ny haronao sy ny vilia fanaova-mofonao. Ho zonona ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao, ary ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondry amanosinao. Ho zonona ianao raha miditra, ary ho zonona ianao raha mivoaka. Ampandehan'i Jehova aminao ny ozina dia orooro sy fampitahorana amin'izay rehetra ataon'ny tananao, mandra-paharinganao sy mandra-pahalaninao faingana noho ny faharatsian'ny nataonao tamin'ny nahafoizanao ahy. Ampiraketin'i Jehova aminao ny arety mandringana, mandra-pandaniny anao tsy ho eo amin'ny tany izay efa idiranao lovana, ary arety mahasozanina sy tazomamay sy famaizana sy hafanana mangotraka sy andro miantona sy vary mainy rivotra na maty fotsy no amelezan'i Jehova anao, dia hanenjika anao ireny mandra-pahalandritra anao, ary varahina ny lanitra eo ambonin'ny lohanao, ary ovy ny tany eo ambaninao. Ataon'i Jehova vovoka sy jofo ny ranonorana amin'ny taninao, avy any an-danitra no idinany zany aminao mandra-paharinganao. Ataon'i Jehova ho resy eo anoloan'ny fahavalonao ianao, ka lalana iray no ivoanao hiady aminy, fa lalana fito kosa no andosiranao
hiala eo anoloany, dia ao ampanjenjena any amin'ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany ianao, ary ny fatinao ho an'ny voromanidina rehetra sy ny bibidia, ka tsy hisy anahitaitra azy. Amelin Jehovanao ny vahin'ny Egypta sy ny tomboka sy ny hatina ary ny hazaka izay tsy azo mpanafody. Ary amelin Jehovanao koa ny fahadalana sy ny fahajambana ary ny fahaverezan-kevitra. Dia hitsapatsapa ianao na dia amin'ny mitata vovonana aza, tahaka ny fitsapatsapan'ny jamba ao amin'ny Ezipito, ka tsy ho tonga amin'izay alehanao. Dia ampahoriany sasany sy ho baboiny mandrakariva ianao, fa tsy hisy amonjy. Hifofo vady ianao, fa olon-kafa no handry aminy. Hanao trano ianao, fa tsy hitoetra ao. Hanao tanimboloboka ianao, fa tsy hihinana ny vokatra. Ny ombonao vonoina eo masonao, fa tsy hihinana ny henany ianao. Ny borikinao alaina an-keriny, eo anatrehanao, ka tsy averina aminao. Ny ondry amanosinao omena ho an'ny fahavalonao, nefa tsy anakamonjy ianao. Ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy omena ho an'ny firenena hafa, ary jery ny masonao ka ho pahina manontolo andro noho ny alahelonao azy. Nefa tsy haefa na inona ny tananao. Ny vokatry ny taninao sy izay rehetra efa ny sasaranao dia ho an'ny firenena izay tsy fantatrao, ary hanaova ny sasany an-keriny sy ho torotoronony mandrakariva ianao. Dia ho very saina ianao noho ny zavatra izay ho hitan'ny masonao. Amelin Jehovanao ny vai ratsy izay tsy azo mpanafody, dia amin'ny lohalikao sy ny tongotrao ahatra amin'ny faladianao ka ahatra amin'ny tampon-dohanao. Hoentin Jehova ho any amin'ny firenena izay tsy fantatrao, na ny razanao ianao sy ny mpanjakanao, izay hatsanganao hanjaka aminao, ary any no hanompoanao andriaman-kafa, dia vato aman-kazo, dia ho figagana sy ho abolana, ary ho ambetiteny ianao any amin'ny firenena rehetra izay hitondran Jehova anao. Voan-javatra betsaka no hoentinao ambolena any an-tsaha, fa kely kosa no angoninao satria ho lany valala ireny. Hanao tanimboloboka ianao ka hiasa azy, nefa tsy hisotro divay na ioty voaloboka ianao satria ho lanin'ny fositra ireny. Hanana hazo oliva amin'ny taninao rehetra ianao, nefa tsy hisotro diloilo, fa hintsana ny olivanao. Hiteraka zazalahy sy zazavavy ianao, nefa tsy ho anao ireny, fa ho lasa kobabo. Ny hazonao sy ny vokatry ny taninao rehetra dia ho lanin'ny valala. Ny vahiny eo aminao hisandratra ho ambony dia ho ambony noho ianao, fa ianao kosa hietry ho ambany dia ho ambany. Izy hampisambotra anao, fa ianao kosa tsy hampisambotra azy. Izy ho lohany, fa ianao ho rambony. Dia ho tonga aminao ireo ozona rehetra ireo, ka hanenjika anao sy hahatratranao mandra-paharinganao, satria tsy ny haino ny feon'i Jehova Andriamanitrao ianao. Hitandremanao ny didiny sy ny lalàny izay nandidiany anao, ary ho famantarana sy ho fahagagana aminao sy ny taranakao mandrakizay izany. Satria tsy nanompo an Jehova Andriamanitrao tamin'ny fahafaliana sy ny faharavoam-po ianao noho ny habetsahan'ny zavatra rehetra, any amin'ny fahanoanana sy ny etaeta sy ny fitanjahana ary ny tsy fananana na inona no hanompoanao ny fahavalonao izay ampandehan'i Jehova hiady aminao. Dia hanisy zioga vy amin'ny vozonao ireny mandra-pandringany anao. Hoentin'i Jehova hiady aminao izay firenena avy lavitra, dia ny avy amin'ny farany tany. Tahaka ny fanidin'ny voromahery ny fiaviny, sady firenena
izay tsy ho fantatrao ny fiteniny. Firenena masika endrika izay tsy anaja ny antitra na hiantra ny tanora. Dia hoaniny ny ateraky ny ombinao sy ny vokatry ny taninao mandra-paharinganao, ka tsy hisy avelany ho anao na vary na ranom-boaloboka na diloilo, na ny ateraky ny ombinao na ny ateraky ny ondry amanosinao, mandra-pandringany anao. Dia ataony fairano any amin'ny tanànanao rehetra ianao, mandra-pandravany ny mandanao avo sy mafy izay tokianao eran'ny taninao rehetra. Eny, ataony fairano ianao any amin'ny tanànanao rehetra eran'ny taninao rehetra. Izay omeny Jehova Andriamanitra ao anao. Ary eo amin'ny fairano sy ny fanerena izay anereny fahavalonao anao, dia ny ateraky ny kibonao no hoaninao. Dia ny nofony zanakao lahy sy ny zanakao vavy izay omeny Jehova Andriamanitra ao anao. Ny lehilahy malemilemy sy miantaanta indrindra eo aminao dia ho ratsy fijery ny rahalainy sy ny vadiny andefimandry ary ny zanany sisa, ka tsy hisy amin'ireo hanomezany ny nofony zanany izay haniny fandraotsy hisy intsony ho azy amin'ny fairano sy ny fanerena izay anereny fahavalonao anao any amin'ny tanànanao rehetra. Ny vehivavy malemilemy sy miantaanta eo aminao izay tsy mbola nanandra na nandia tany noho ny fiantaantany sy ny fahalemilemeny, dia ratsy fiteny ny vadiny andefimandry sy ny zanany lahy ary ny zanany vavy noho ny ahitra izay mivoaka avy aminy sy ny zanany vao teraka. Fa inana izany mangingina izy noho ny tsy fisian-javatra amin'ny fairano sy ny fanerena izay anereny fahavalonao anao any amin'ny tanànanao. Raha tsy tandremanao ny anaraka ny teny rehetra amin'ity lalàna ity izay voasoratra eto amin'ity boky ity, atahoranao izao anarana efa nankalazaina sady mahatahotra izao hoe Jehova Andriamanitrao, dia ataony Jehova mahagaga ny kapoka, ataony aminao sy ny zanakao, dia kapoka mafy sady maharitra ela, ary faharariana mafy sady maharitra ela. Dia averiny aminao indray ny aretin'ny Egipta rehetra izay natahoranao ka iraikitra aminao ireny. Ary ny faharariana rehetra sy ny kapoka rehetra koa izay tsy voasoratra amin'ny bokin'ity lalàna ity aza, dia hoentiny Jehova mamely anao mandra-paharinganao. Ary olona vitsy no ho sisa aminareo isolo izao famaroanareo toy ny kintana eny amin'ny lanitra izao, satria tsy nihaino ny feon'i Jehova Andriamanitrao ianao. Ary araka izay nifalian'i Jehova taminareo ahasoa sy ahamaro anareo, dia araka izany kosa no ifalian'i Jehova handringana sy handrava anareo. Dia fongorana ianareo tsy ho eo amin'ny tany izay efa hidiranao holovana. Dia elin' Jehova any amin'ny firenena rehetra hatramin'ny faran'ny tany ianao, ary any no hanompoanao andriamanikafa vato aman-kazo izay tsy fantatrao na ny razanao. Ary any amin'ireo firenena ireo dia tsy hisy hiainanao na hitsaharan'ny fahaladianao, fa any no hanomezan'i Jehova anao fo miemponempona sy maso paina ary fahakivimpanahy. Ary ny ainao hievingevina eo anatrehanao, dia hatahotra andro aman'alina ianao ka tsy hanam-po izay ho velona. Noho ny maraina ny andro dia hanao hoe ianao malaky hariva, ary noho ny hariva ny andro dia hanao hoe ianao malaky maraina, noho ny tahotry ny fonao izay hatahoranao sy noho ny zavatra izay
ho hitan'ny masonao. Ary ianao hoentin' Jehova antsambo hiverina any Egipta amin'izay lalana efa nolazaiko taminao hoe tsy hahita izany intsony ianao, dia hivaro tena ho andevolahy sy ho andevovavy any amin'ny fahavalonareo ianareo, nefa tsy hisy mpividy. Faharoa, Malakia 3:4. Ny fanadiovana ny ankohonan'Andriamanitra. Indro hanirakanirako aho, ary izy anamboatra lalana eo alohako. Ary ny tompo izay tadiavinareo dia ho avy tampoka ho eo an-tempolony. Ary ny anjely na iraky ny fanekena izay irinareo dia indro tamizy, hoy Jehova tompony maro. Nefa iza no mahatanty ny andro iaviany, ary iza no mahajanona raha miseho izy? Fa izy dia tahaka ny afon'ny mpandrendrika sy ny savon'ny mpanasa lamba, ary ipetraka andrendrika sy hanadio volafotsy izy. Eny, hanadio ny taranaky levy izy sy handrendrika azy toy ny fandrendrika volamena sy volafotsy. Ka dia ho an'i Jehova ireny ho mpanatitra fanatitra amim-pahamarinana. Dia ho mamy Jehova ny fanatitry ny Joda sy Jerosalema toy ny tamin'ny andro fahiny sy toy ny tamin'ny taona taloha. Fahenina lehibe, ny fanehoam-panokanana, fanevam-panavotana ho an'ny firenena. Isaia 7:20. Nomena ny 20 Jolay 20. Ny famalian'Andriamanitra ny firenena. Ny hemotra ny rariny ary mijanondavitra ny hitsiny. Fa tafitoina eny ankalalana ny fahamarinana, ary ny hitsim-po tsy mahazo miditra. Eny, tsy eo ny fahamarinana, ary zay mifady ny ratsy dia ohatra ny manolo-tena ho baboiny sasany. Ary hitan'i Jehova ny tsy fisian'ny rariny, ka nataony fa ratsy izany. Eny, hitany fa tsy nisy olona sady talanjony izy, satria tsy nisy mpanalalana, ka dia ny sandriny ihany no nanao famonjena ho azy, ary ny fahamarinany no nanohana azy. Ny akanjo fahamarinana tahaka ny akanjo fiarovan-tratra izy, ary fiarovan-doha famonjena no teo amin'ny lohany. Ary ny akanjo famaliana izy, eny, nandray fahasaro-piaro akanjo ivelany izy. Araka ny asa nataono amaliany, dia fahatezerana mirehetra ho an'ny fahavalony, famaliana ho an'ny rafiny, ary ny nosy dia hovaliany tokoa. Ary hatrany andrefana dia hatahotra ny anaran'i Jehova ny olona, ary ny voninahiny hatramin'ny fiposany masoandro. Ary ny fiaviny dia ho toy ny rano Maria ampandehan'ny fanahin'i Jehova, na fara avy toy ny ony ny fahavalo, ny fanahin'i Jehova anangana faneva isakanazy. Dia hisy mpanavotra ho tonga any Ziona, ho amin'ny Jakoba izay miala amin'ny fadisoany, hoy Jehova. Ny soratra masina irery ihany. Fa fito lehibe, ny fanehoam-panokanana sy ny fiainam-pirenena, famintinana. Tsipika voalohany. Nolazain'i Jesosy hatramin'ny voalohany fa Madagasikara no tany no fidian'Andriamanitra hanaovana ny asa momba ny fanehoam-panokanana. Ary eto ihany no iavian'ny fanomanana azy sy hanaovana ny fanehoana azy. Hoy ny teny nomen'i Jesosy: vidio vola ny saha, ary maka vavolombelona, na dia efa voatolotra eo an-tanan'ny Kaldeana aza ny tanàna. Jeremia 2:30-20. Tsipika faharoa. Nolazain'i Jesosy tamin'ny mama fehizay fa io asa io dia asa manokana nataony aminy, ary tsy hisy intsony ny toy io mandrakizay. Teo anatrehan'ny vavolombelona 3 samihafa, ary tamin'ny fotoana samy hafa no nilazan'ny tompo izany tamin'ny mama. Tsipika manaraka. Io zava-dehibe io dia
mifamatotra amin'ny firenena malagasy sy ny hoaviny, ary amin'ny alalan'ny fanatanterahana azy no ijoroan'Andriamanitra kosa eto amin'ny firenena ka iadiana ho an'ny Madagasikara sy ny malagasy rehetra. Antoka lehibe no ataony amin'izany. Jereo Deutéronomia 7:20 izay teny fototra nomeny tompo raha tanteraka na tsia io asa io. Tipika manaraka io koa no fijoroan'i Jesosy eo anoloan'ny fahavalon'ny mpanompony sy ny taranany ka hanomezany rariny ho azy amin'ny adiny rehetra. Ohatra omena amin'izany ireto teny ireto izay nomeny tompo tamin'ny fotoana samihafa ary nolazainy hatrany fa misy ifandraisany mivantana amin'io asa io. Salamo 10 nomena 7:4-5:70. Isaia 7:4-4:20 nomena ny 3:7-5:70. Isaia 4:50, Isaia 90 nomena ny 7:10-5:70. Jeremia 3:12 nomena ny 3:4-70. Jeremia 3:30 ray 7 nomena ny 2:5-7:70 sy ireo hafa tsy voatanisa eto. Tsipika manaraka asan'Andriamanitra iadiany amin'ny fanompoan-tsampy indrindra io asa io ary ampahafantariny fa izy no hany Andriamanitra fa tsy misy hafa. Amin'izany dia mampiseho ny fahamasinany sy fahasarom-piarony ary ny fahalebiazany izy eo anoloan'ny andriamantsy izy rehetra. Ireo teny novoasana teo aloha dia efa misy manambara izany, fa ireto kosa no anisan'ny maneho mivantana izany ary nomeny tamin'ny fotoana samihafa tahaka ireo voatonina ohatra eto ambony. Isaia 4:13-20 nomena ny 3:3-7:70. Isaia 3:10-13 nomena ny 3:7:70. Isaia 5:7-12 nomena ny 4:7-7:70. Jeremia 10:4-12 nomena ny 4:7-7:70. Fahavalo lehibe ny fanehoam-panokanana sy ny taranaka. Atao indray mijery. Ny taranaka no mahafirenena ny firenena sy miantoka ny hoavin'ny tantarany. Raha voalazantsika fa mari-panavotana ho an'ny firenena ny fanehoam-panokanana, dia azo lazaina koa fa antoka ahatonga fitahiana ho an'ny taranaka izy. Ahoana ny amin'izany? Voalohany, ny foto-kevitra. Sarobidy eo masin'Andriamanitra ny fisian'ny taranaka satria tsipika voalohany, ireo no manorina ny ankohonany sy ny fanjakany amin'ny maha ray sy tompo azy ka mahasarotiny azy. Ny zanaka manaja ny rainy ary ny mpanompo no tompony. Koa raha ray aho, aiza ry izay hajako, ary raha tompo aho, aiza izay taotrahy, hoy Jehova tompon'ny maro. Malakia 2:9. Faharoa, ireo no zanaka natsangany handova azy. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Romanina 8:9-17. Ireo no anorenany ny asa mpisoronana izay ombonan'ny mpino rehetra amin'ny Jesosy lohan'ny mpisorona. Atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy, ho fisoronana masina, anatitra fanatim-panahy sy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Petera 1:2-5. Tsipika manaraka
ho any zay tia antsika ka namaha nanasa antsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany sady efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona ho an'Andriamanitra ray ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay amena. Apokalipsy 2:5. Tipika manaraka ireo no vavolombelon'ny anarany mitory sy maneho ary manambara ny voninainy sy ny fahamarinany eo anivon'ny tany sy izao rehetra izao. Ianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Aoka zava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Matio 10:4-40. Hoy Petera apôstôly raha mamehy izany. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka ampisorona, firenena masina. Exodosy 7:4. Olona nalain'Andriamanitra ho any tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay ny antso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dia ianareo zay tsy firenena akory fahiny fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra. Izay tsy namindrana fo fa ankehitriny efa namindrana fo. Hosea 2:10. Petera 2:7. Faharoa, ny fanambaran'ny faneom-panokanana mikasika ny taranaka. Tsipika 1. Saron-tratra misy ny vato 12 isoratan'ny anaran'ny zanak'Israely 12. Mitarei antsakatody mampatsiaro ny germaine na germe toy ny masomboly. Ary manaova saron-tratra fitsarana ka asan'ny mpanenona mahay toy ny nanaovana ny foda no hanavanao azy. Volamena sy manga sy volomparasy sy mena ary ngony fotsy madinika voaasina no hanavanao azy. Ho efajoro miforotra roa izy ary ho irainjehy avy ny lafiny efatra. Ary asio vato alatsaka antranotranony izy dia vato efatra andalana. Ny andalana voalohany dia karnelia sy topaza ary emeralda. Ary ny andalana faharoa dia robina sy safira ary onyxa. Ary ny andalana fahatelo dia opala sy agata ary ametista. Ary ny andalana fahaefatra dia krisolita sy berila ary jaspi. Ary asio randram-bolamena ny fitoerany avy. Ary ny vato dia alaharo araka ny anaran'ny zanak'Israely dia 12 araka ny anarany. Ary hisoratra toy ny amin'ny fanomboan-kase ho amin'ny firenena 12 araka ny anarany avy. Exodus 20:12-20. Tsipika faharoa, vato napetraka teo amin'ny soroka roa misy ny anarana 9 sy 9 avy. Ary maka vato berila roa ka soraty eo aminy ny anaran'ny zanak'Israely, ny anarany 9 amin'ny vato iray ary ny anarany 9 kosa amin'ny vato iray araka ny fizokiany. Amin'ny asan'ny mpanora-bato tahaka ny fanoratana fanomboan-kase no hanoratanao ny vato roa araka ny anaran'ny zanak'Israely. Ary asio randram-bolamena manodidina izy. Ary ataovy eo amin'ny soroky ny efoda ny vato roa ho vato fahatsiarovana ho an'ny zanak'Israely. Ary arona hitondra ireo anaran'ireo eo anatrehan'i Jehova amin'ny sorony roa ho fahatsiarovana. Exodosy 20:7-20. Io tenin'Andriamanitra io dia mifaniraika amin'ny voasoratra hoe: dia nandidy ny vahoaka tamin'izany andro izany Mosesy ka nanao hoe: ireto no
hijanona eo an-tendrombohitra Gerizima hitsodrany ny vahoaka rehefa tafita an Jordana ianareo, dia ny Simeona sy ny Levi sy ny Joda sy ny Isakara sy ny Josefa ary ny Benjamina. Ary ireto kosa no hijanona eo an-tendrombohitra Abala hanozona, dia ny Robena sy ny Gada sy ny Asera sy ny Zebuluna sy ny Dana ary ny Naftali. Deuteronomie 7:20-13. Tsipika fahatelo. Ny ampongabendanitra izay voankazo mitahiry voa maro ao aminy, dia voa hitarafana ny taranaka maro. Ary asio sarina ampongabendanitra manga sy volomparasy sy mena manodidina eny amin'ny moron-tongony, ary famohamandry volamena kosa eo anelanelany manodidina. Dia famohamandry sy sarina ampongabendanitra mifanelanelana manodidina eny amin'ny moron-tongotry ny akanjo ivelany. Exodosy 20:3-4. Teny manondro ny taranaky ny fifoazana izany. Fahatelo. Ny andry iankinana. 2 no andry iankinan'ny fananganana ny taranaka, ny fiaretan'i Jesosy ary ny fiantsoana any mama, hoy ny voalazan'ny soratra masina. Teboka voalohany. Momba ny asa nataon'i Jesosy. Nefa sitraky Jehova ny anorotoro sy ampangirifiry azy rehefa manolotra fanatim-panonerana izy, dia hahita taranaka sady maro andro, ary ny sitrapon'i Jehova dia hambinina eo an-tanany rehefa natao fanatim-panonerana ny ainy, dia hahita taranaka izy. Isaia 3:10. Tenin'Andriamanitra mifaniraika aminy hoe, ary Jesosy namaly azy hoe, tonga ny fotoana ankalazana ny zanak'olona. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty, dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia hahavokatra be. Jaona 12:13-14. Teboka manaraka. Momba ny fividianana ny taranaka sy ny fanadiovana azy tamin'ny rano Jesosy. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena-dala izay azonareo tamin'ny nentin-drazana, fa ny rasoan'i Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina, izay fantatra rahateo fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao, fa efa naseho tamin'izao andro farany izao noho ny aminareo. Petera 1:7-20. Teboka fahatelo. Momba ny fananganana ny taranaka tamin'ny alalan'ny teny fikasana nomena any mama ny lava. Miobia ry momba ianao izay tsy niteraka. Eny, velomo ny oby ka manandratafeo ianao izay tsy mba nihetsy zaza. Fa ny zanaky ny mpitondra tena dia maro noho ny zanaky ny manambady, hoy Jehova. Alalao ny toerany lainao, ary aoka hoenjanina ny ambaindainao ka aza vela hisiketrona. Alavao ny kofenao, ary aoreny mafy ny tsy madainao. Fa hitatra any amin'ny ankavanana sy any amin'ny ankavia ianao, ary ny taranakao hahazony jentilisa, ka dia asiany ponina ny tanàna lao. Aza matahotra fa tsy homenatra ianao, ary aza mangayay fa tsy avela ho afa-baraka ianao. Fa ho adininao ny enatry ny fatanoranao, ary tsy ho tsaroanao intsony ny tondromasonao fony mpitondra-tena. Isaia 4:4. Fa efatra. Ny fanekena ny amin'ny taranaka sy ny teny fikasana nomena azy. Fa izao hanao ny fanekeko ho amiko sy ho aminao, ary hahamaro anao indrindra.
dia niankoka Abrahama. Ary Andriamanitra niteny taminy ka nanao hoe: raha ny amiko dia indro aminao ny fanekeko, ka ho tonga ray ny firenena maro ianao. Ary ny anaranao tsy atao hoe Abrahama intsony, fa hatao hoe Abrahama, satria efa nataoko ray ny firenena maro ianao. Dia hahamaro ny taranakao indrindrao, ka ataoko firenena maro ianao. Ary hisy mpanjaka iseho avy aminao. Ary aoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mba amin'ny taranakao mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby, ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra sy ny taranakao mandimby anao aho. Genesisy 17:7. Ary ny zanakao rehetra dia ho samy efa nampianarin'i Jehova, ka dia ho be ny fiadanany zanakao. Isaia 4:12. Raha izao dia izao no fanekeko aminy, hoy Jehova: ny fanaiko izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko teo ambavanao dia tsy hiala amin'ny vavanao na amin'ny vavan'ny taranakao na amin'ny vavan'ny taranaky ny taranakao hatramin'izao ka ho mandrakizay, hoy Jehova. Isaia 7:20. Fehiny ny tantaran'ny taranaka, ny razanao no ny raketan'ny fitiavan'i Jehova, ka nifidy anareo zanany mandimby azy izy, mihoatra noho ny firenena rehetra, tahaka ny amin'izao anio zao. Deutéronomie 10:10. Faha sivy lehibe: ny fanehoam-panokanana sy ny fiangonana. Ny fananganan'Andriamanitra ny fiangonana. Fa satria asan'Andriamanitra izay nataony ho an'ny fiangonana indrindra ny zava-dehibe mikasika ny mpanompony. Ary satria ny mpanompon'Andriamanitra raha teo dia mpiasa ny fiangonana amin'ny maha evanjelistra sy mpiandry azy, dia tsy tany amin'ny toerana tsy fantatra na ivelan'ny fiangonana no tanterahina ny fanehoana sy fampafantarana izany, fa teo anivon'ny ankonan'Andriamanitra tao anatin'ny fotoam-pivavahana nivorian'ny fiangonana indrindra, dia ny fotoana nisan-taonan'ny fifoazana tao Ankaramalaza ny 2 Aogostra 3:700. Andro fanokanana ny mpiandry sady famaranana ny fivoriana. Fotoana manokana no natao momba izany, izay naorina indrindra tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'ny soratra masina no vakiana tamin'izany dia ireto: tsipika voalohany Isaia 40:1 ka hatramin'ny 5, ary ny 7 ka hatramin'ny 20. Ny vontoatin-kafatra amin'izany dia ny hoe: miposaka ny voninahitr'Andriamanitra ho famonjena ho an'ny olony sy ny firenena izay nofidiny. Mahatanteraka fifaliana mitoetra mandrakizay. Andriamanitra no manao sy miantoka izany. Izany dia midika ho fanasitranana tanteraka avy amin'ny fahoriana na hazo, ary fampitafiana voninahitra ho afaka amin'ny enatra izay nanjo noho ny fisarahana tamin'Andriamanitra. Tsipika faharoa Tesalonianina 5:13-20. Ny hevi-dehibe ambaran'ny teny dia ny hoe: Andriamanitra zay efa nifidy sy niantso ny olony no miantoka ny fanamasinana sy ny fanatanterahana azy mba hahajoroany amin'ny fahatongavan'i Jesosy indray. Fa izy no manao azy ho mendrika ny andovan'ny fanjakan'ny lanitra, ka anononan'ny anjely tahaka ny nataony tamin'ireo mpiandry ondry hoe: fiadanana ho ety ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrany. Lioka 2:4. Ary dia natao
ny sesy koa ny famakinany boky ny Apokalipsy toko faharoa sy fahatelo dia ireo hafatra lehibe nomeny Tompo ny fiangonana mba hiatrehany ny andro farany mialohan'ny fiverenan'i Jesosy ety an-tany haka azy. Matio 10:30, 2:30, 3:30, Jaona 4:10, 2:3, Asan'ny Apôstôly 2:10, Tesalonianina 1, 4:13, 7:10. Ny votoatin-kevi-dehibe amin'ireo dia fananarana sy famporosiana ary fampaherezana. Raha fintinina dia toy izao no hita amin'ireo vaky-teny ireo. Tsipika voalohany, famerenana ho amin'ny fitiavana voalohany. Epistily ho an'ny fiangonana tao Efesosy, Apokalipsy 2:7. Tsipika faharoa, fampaherezana ho amin'ny faharetana amin'ny finoana dia mety misy aza ny fahoriana sy ny fitsapan-toetra diavina. Epistily ho an'ny fiangonana tao Smirna, Apokalipsy 2:8-10. Tsipika manaraka, fananarana mba hiazona ny fampianarana madio tsy misy kilema. Epistily ho an'ny fiangonana tao Pergamusy, Apokalipsy 2:12-17. Tsipika manaraka, fananarana ny amin'ny fitandrovana ny fahamasinana amin'ny fahadiovam-pitondrantena. Epistily ho an'ny fiangonana tao Tiatira, Apokalipsy 2:18-20. Tsipika manaraka, fananarana mba tsy hanaovana tsy rambina ny asan'Andriamanitra sy mba handehanana amin'ny fahamarinana. Epistily ho an'ny fiangonana tao Sardisy, Apokalipsy 3:9. Tsipika manaraka, fampaherezana amin'ny ady amin'ny fahavalo sy fanomezana toky amin'ny fotoan-tsarotra sy ny fizahan-toetra ataon'Andriamanitra. Epistily ho an'ny fiangonana tao Filadelfia, Apokalipsy 3:7-13. Tsipika manaraka, fampibebahana ny amin'ny fanamarinan-tena sy ny fampaherezana ho amin'ny fiorenana marina ao amin'Andriamanitra. Epistily ho an'ny fiangonana tao Laodikia, Apokalipsy 3:4-12. Ny foto-kevitra imbonan'ireo hafatra samy hafa ireo kosa dia ny fanomezan'Andriamanitra ny tokom-pandresena sy ny fandovana, ny arena sy ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay. Izany fanomezana lehibe izany dia ho an'izay rehetra mino marina, dia izay mitoetra amin'ny fanekena ka matoky ny Tompo sy mankatoa ny teniny ary manao ny asany. Ny toroteny ho fampaherezana natao nandritra ny fotoan'ny fanehoam-panokanana kosa dia avy amin'ny Apokalipsy 2:4-8. Ka ny foto-kevitra najoro tamin'izany dia ny hoe Jesosy Kristy mpisorona be dia nanafaka ny olony tamin'ny fahotana ka nanao azy ho fianakaviam-pisoronana. Apokalipsy 2:5-9. Araka izay efa nampanoratin'i Jehovah-Andriamanitra ny Mosesy ao amin'ny boky Exodosy 7:4. Raha kapoka ireo teny rehetra nomena, ny vaky-teny manokana, ny famakian-teny misesy, ny teny fampaherezana dia ny fantoka amin'ny foto-kevi-panahy momba ny fanehoam-panokanana avokoa, dia afatra ampitain'Andriamanitra mba ampiorenana ny olona sy hanomanana ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny andro fiaviany, mba ho raisiny ho an'ny tenany izy ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Efesianina 5:7. Fa efa natsangan'Andriamanitra ho vavolombelon'ny fahamarinany tokoa ny fiangonana ka tsy nataony ho tompotrano miono
tsy alala ny asany sy ny fikasany lalina toy izany. Ary rehefa izany dia tsy avela ny angina, tsy anambara ny filazantsara ny famonjeny. Fa mahitsy ny tenina valin Jesosy ireo fariseo fa izay raha nanao izay anakanana ireo mpianatra marobe, izy tsy ideran'Andriamanitra tamin'ny feo mahery no ny asa lehibe rehetra izay efa hitany nataon'ny Tompo, manao hoe: lazaiko aminareo fa raha mangina ireo dia ny vato no iantsoantso. Lioka 7:70. Fa voatendrin'Andriamanitra ho asany ny fitoriana ny filazantsara. Matio 20:7-20, Marka 9:10. Ary ny Tompo no nanome toky fa homba azy amin'izany. Matio 20:1-20, ka tsy misy mahasaka anazy. Salamo 8:9, Isaia 3:7-3, Romanina 8:1-3. Koa dia tanteraina amin'izany araka ny teny Jesosy tamin'ireo mpianany, manao hoe: izay lazaiko aminareo ao amin'ny maizina dia ambarao eo amin'ny mazava, ary izay reny sofinareo dia torio eo ambonin'ny tampotrano. Matio 10:7. Fa amin'izany dia hoy izy raha nanao fananarana ireo vahoaka izay niaino azy: moa entina avy va ny jiro mba hosarona vata famarana, na atao ao ambanin'ny farafara, tsy atao amin'ny fanaovanjiro va izy, fa tsy misy takona izay tsy hohita, na miafina izay tsy aseho. Raha misy olona manantsofina hoenty miaino, aoka izy hiaino. Marka 4:13. Koa tsy inona no hoenoina sy aseho ankariary mba ho fantatry ny maro, sanatria tsy ny faharatsiana sy ny tsy fahamarinana izay afen'ny olona sy anamarinany ny tenany, fa ny sain'Andriamanitra izay niafina tamin'ny maro, dia ny fahamarinany indrindra araka ny teny Jesosy, manao hoe: mideranao aho raiko o, Tompo ny lanitra sy ny tany, fa efa nafeninao tamin'ny hendry sy ny manan-tsaina izany, ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny raiko, fa izany no sitrakao. Lioka 10:20. Fa ny fiangonana izay fiombonan'ny mino rehetra no efa nataon'Andriamanitra alala ny fahamarinany sy hitory izany, dia ny fitiavany hamonjy ka nanolorany ny tenany hamonjy sy hanavotra ny olony. Efesianina 5:20. Ary tsy izy ireo ihany, fa ny maro hafa koa. Jaona 1:2. Izany faneo ampitiavana hamonjy sy hanavotra izany dia novidiny lafo tamin'ny fahoriana ny aretany. Kolosianina 2:4. Ka ny fiangonana dia noraisiny ho an'ny tenany, ary nataony ho miray antoka sy mpiray lova sy mpiray asa aminy, ahatonga famonjena. Petera 2:7, Jaona 4:12. Ka nomeny ny zavatra rehetra. Efesianina 2:20-3. Fa hoy Jesosy: ny zavatra rehetra dia efa natolotry ny raiko ahy, ary tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray, ary ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tian'ny zanaka anehoana azy. Lioka 10:20. Ary dia marihana etoana fa izany tenin'Andriamanitra izany no hita taratra teo amin'ny fanamian'ny fanehoam-panokanana izay nampanaovina ny mpanompon'Andriamanitra, ka nisongadina tamin'izany ireo sokazin-kevi-dehibe
toy ny fisandratan'ny voninahitr'Andriamanitra. Akanjo miloko samihafa samy manana ny hevim-panahy ara-tsoratra masina. Volamena sy vatosoa, satro-boninahitra volafotsy, ary fiaretana tsilo mandrakotra ny satro-boninahitra anatiny sy ivelany. Raha mitete avy amin'ny loha, hazo fijaliana misy mariky ny diankapoka. Ny fijoroan'ny fiangonana, tilikambo ohatron'ny baiboly, miravaka fiaingona tsara tarehy samihafa. Ny endrika izao tontolo izao: boribory pokaty sarin'ny planeta tany izay itsatoan'ny hazo fijaliana, mariky ny fanavotana azy avy amin'ny vahon'ny fahafatesana sy ny hafa koa manoloana izany toky omen'Andriamanitra ny fiangonana ny amin'ny anatanterahany ny fikasany, amin'ny anasoavany azy sy anandratany azy amin'ny voninainy izany, dia tsy afaka ny hitoetra fotsiny izy ka tsy ampahatsiahy ny tompo ireo teny mpanekena izay nataony araka izay efa nifidianany azy, satria tsy mba Andriamanitra miovaova na mivadidela izy, sanatria fa Andriamanitra mahatoky sy marina ka miazona ny teniny. Apokalipsy 7:12. Amin'izany dia mahazo toky ny olon'Andriamanitra sy ny fiangonana hivavaka ho an'ny firenena ka hanao tahaka ny tamin'ny andron'ny zanak'Israely hoe: tsy njovy ao amin'ny fonenanao masina any an-danitra ka taio ny Israely olonao, sy ny tany izay nomenao anay araka izay niainanao tamin'ny razanay dia tany tondra-dronono sy tantely. Deuteronomia 4:5. Fanambarana ny fiazonan'Andriamanitra, ny fanekena no fototra iorenana izany. Ary raha ny marina dia tsy izy tsy akory no mety manadino ny fanekeny, fa isika olombelona no mila mahatsiahy ka ataony mpampatsiahy azy, mba iorenan'ny finoantsika sy ny firaisantsika antoka aminy araka ny voasoratra hoe: fanafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao aminy eny, ary amin'ny alalany koa ny amenina ho voninahitr'Andriamanitra. Kortiana 2:20. Ary dia izany indrindra no antony nampanaovan'Andriamanitra ny famantarana mifono hafatra lalina kanefa hita maso toy izao, mba tsy hanadinoana ny asam-panavotana lehibe efa vitany, fa mahery indrindra ny fanekena sy ny famatorana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny olony, raha hoy izy: hitahiry ny famindram-poko ho azy mandrakizay aho, ary ny fanekeko ampaharetiko aminy. Salamo 7:20. Ny fanekeko tsy ho tsoako, ary nolazain'ny molotro tsy ho vako. Salamo 7:20. Eny, anao fanekena mandrakizay aminy aho, dia ny tsy hitsaharako amin'ny fanasoavako azy, ary ny fahatahoranahy dia ataoko ao am-pony kosa mba tsy halany amiko. Jeremia 2:7. Koa na inona zava-miseho na fihetsika entina amiravirana ny fiangonana sy anoherana an'Andriamanitra, dia tsy miamboadidy izy fa amin'ny mahatompo sy Andriamanitra mpiay ny olony azy, dia miatrika izany tokoa izy, ary momba ny olony araka ny teniny manao hoe: fa izao no nolazain'i Jehova tamiko, tahaka ny fieron'ny liona sy ny liona tanora eo amin'ny rembiny, ka na dia voangona aza ny mpiandriondro betsaka amely azy, tsy matahotra ny feon'ireo izy, na mandatsa-dremby noho ny fiorakorany. Dia tahaka izany no hidinan Jehova tompony maro, hiady ao an-tendrombohitry Ziona sy
ny avonany. Tahaka ny vorona manomba no hiarovany Jehovah tompony maro any Jerosalema, sady hiaro no hamonjy izy. Eny sady hiantra no hanafaka. Isaia 30:4-4 nomena ny 12 avril 770. Fa ny firaketam-pon'Andriamanitra amin'ny Jerosalema no azo hitarafana koa ny fitiavan'Andriamanitra ny fiangonana, no sady ahazoana mamantatra ny antony ny fidianany ny firenena izay misy azy, ka nananganany ny fiangonana ho vavolombelon'ny fitiavany sy ny fahamarinany eo aminy. Dia ny fiangonana nataony ho vavolombelona manambara ny fitiavany sy antoka mba hivavaka ho an'ny firenena. Ezekela 2:30 ary fantsona mba ahatonga fitahina ho azy. Genesisy 2:13b. Fa efa nataony ho mpiombona antoka eo imasony izy roa ireo, ary efa nanaovany fanekena mandrakizay tamin'ny nividianany azy tamin'ny rany. Isaia 4:12, Asan'ny Apôstôly 20:20, Hebreo 13:20. Koa dia tsy hanadino azy ireo izy na amela azy hiady irery, fa mahatsiaro azy ka miandany aminy, ary toky lehibe no omeny azy toy ny fanoharana nataony ny amin'ny Israely, manao hoe: amin'izany andro izany no iranareo ny amin'ny tany-boaloboka ahazoana divay mahery hoe: izao Jehovah no mpiaro io, isaky ny ndray mpimaso no andemako azy, fandrao misy manimba azy, na andro na alina dia miaro azy aho. Isaia 7:3. Ny fahamarinan'ny fiangonana sy ny firenena dia ny fidianan'Andriamanitra azy, ary ny famonjena azy dia ny fiposahan'ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny indray, dia ny herin'Andriamanitra mamonjy azy. Fa voasoratra hoe: ary izay notendreny no nantsoiny koa, ary izay nantsoiny no hamarininy koa, ary izay no hamarininy no nomeny voninahitra koa. Romanina 8:30 nomena ny 3 Novambra 20. Roapolo roa 4:20. 4 roambinifolo 4:20. 13 roambinifolo 4:20. 7 5:20. 10 folo 10:20. 10 2:20 10:20. 20 4:20. Ary na dia teo tokoa aza ny fahalemen'ny Israely, ka hitany fa tsy tanteraka amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasinana izay notakian'Andriamanitra tamin'izy, dia tsaroan'Andriamanitra fa efa nanaovany fanekena iray antoka aminy tokoa izy, ary noho izany no tsy nahafoizany azy, fa mbola amin'ny rano fo aminy sy antrany azy, ka nitenenany taminy manao hoe: ataoko ahoany no ahafoy anao ry Efraima, na fanolotra anao ry Israely? Ataoko ahoany no fanao anao tahaka ny Adma? Ataoko ahoany no fametraka anao ho tahaka ny Zebima? Honena ny foko, mafy loatra ny alaheliko. Tsy antolo fo aho na andringana ny Efraima intsony, fa Andriamanitra aho, fa tsy olona, dia ny ray masina ao aminao, ka dia tsy ho avy ampahatezerana mirehetra aho. Hosea 2:7. Fa amarininy tokoa ny teniny manao hoe: fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao. Jeremia 3:3.
tsaroan'ireo jiosy babo tany Babilôna fa izany fitiavana lehibe tsy manam-paharoa izay nitiavan'Andriamanitra azy izany. Ka nifidianany any Jerosalema ho tanànan'Andriamanitra, loharano ipoiran'ny famirapiratany voninainy. Salamo 52 sady fohy be ivoahan'ny tenin'Andriamanitra. Isaia 2:3. Ary dia izany no tsy nahaizany nanafina ny sentony sy ny ranomasiny fa nanehoany ny firaketam-pony taminy araka ny tononkira nataon'ny mpanao salamo manao hoe: raha manadino anao aho ry Jerosalemo, aoka kosa ny tanako ankavanana mba hanadino. Raha tsy mahatsiaro anao aho, aoka ny lelako iraikitra amin'ny lanilaniko. Raha tsy Jerosalema no ataoko ambony indrindra amin'ny fifaliako rehetra. Salamo 7:5. Izany tokoa no antony tsy ahazahoan'ny fiangonana mitoetra mangina tsy hitalao ho an'ny firenena fa ho amin'izany raha teo no efa nananganan'Andriamanitra azy ho fanjaka ampisorona hivavaka ho azy. Dia toa any Mosesy izay nataon'Andriamanitra hompiantoka ny famonjena ny Israely, fa izay araka ny voasoratra hoe: ary nikasa handringana azy izy raha tsy Mosesy voafidiny no nandroso ijoro tamin'ny banga teo anatrehany ampiala ny fahatezerany mba tsy handringanany azy. Salamo 4:13. Dia izy nanao fifonana ho azy. Ary dia notendren'Andriamanitra tokoa ny fiangonana ho mpampatsiahy azy ny amin'ny fanekena izay nataony ny amin'ny tsy hahafoizany azy ka mba hiarovany sy hitahiany azy, ary amin'ny alalan'izany koa ny mba hamonjeny sy ny hitahiany fireneny. Koa dia nanome antoka ho azy indrindra izy raha nanao hoe: efa nanendry mpiambina hoeny ambonin'ny mandanao aho ry Jerosalemo. Koa mandrakariva na andro na alina dia tsy mahazo mangina ireny. Eny, ianareo izay mpampahatsiaro an Jehova, aza mitsatra, ary aza mamela azy hitsatra. Mandra-panaony an Jerosalema ho mafiorina sy ho deraina amin'ny tany. Isaia 2:4. Nomena ny volana Jona 7:7 fony mama neny lava namangy ny tany Norvezy. Ny hoe Jerosalema mafiorina sy ho deraina amin'ny tany dia azo adika ho ny fiorenan'ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny firenena, ka ampijoroany azy ho fanaka omemboninahitra ary ho fahazavana eo anivon'ny firenena rehetra manerana izao tontolo izao. Timoty 2:2. Dia izy hitarafana ny voninahitr'Andriamanitra miposaka eo aminy. Isaia 80:2. Ka anatona ny firenena samihafa ny fahazavany. Isaia 80:3. Ary satria miantoka ny ainy maro sy ny famonjena ny firenena indrindra ny fampahatsiahivana an'Andriamanitra, ny teny fikasana nomeny, dia ho amin'izany no nananganan'Andriamanitra ireo mpanompony hanao fanompona fisoronana maharitra dia ny hitalao ho an'ny firenena mba amindran'Andriamanitra fo aminy sy amonjeny azy araka ny teniny manao hoe: ary nitady olona teo aminy aho hanao manda sy hijanona eo amin'ny banga, eo anatrehako hifona ho an'ny tany mba tsy andravako azy. Ezekela 12:30. Ary dia nataony miaraka amin'izany ny teny fikasampanavotana ho an'ny tany sy ny firenena manao hoe: raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako ho avy aneritena ka hivavaka sy hitady ny tavako,
ary ala amin'ny ratsy fanaony dia iaino any an-danitra aho ka amela ny elony ary ahasitrana ny taniny. Tantara faharoa 7:7 nomena ny 13 febroary 570. Fa izany asam-pisoronana izany no ataon' Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sady misorona be mahatoky izay manao fifonana ho an'ny maro. Romanina 8:13, Hebreo 2:17 sy 7:20 ary 7:4. Izany no tarafina amin'ny fanamiana masin'ny fanehoam-panokanana izay nampanaoviny ny mpanompony, dia famantarana hita maso momba ny asany voatendriny ataony sady antoka izay omeny ny amin'ny fankasitrahany ny asam-pisoronana ataony fiangonana. Ary amin'izany dia mahery indrindra ny vavaka ataony. Jakoba 5:12, satria ny tenin'Andriamanitra no iorenany. Fa ny tenin'Andriamanitra no mampisy sy mampitoetra ny asa fisoronana ho amin'ny fahamarinana ary dia miara-miasa amin'izany ny fanambarana azy, atao hoe koa asa faminaniana ho fanaposahana ny fahamarinana. Fa ny fikatsahana ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fivavahana sy ny fanambarana azy dia samy miara-miasa ho amin'ny fanaposahana ny fahamarinana avokoa. Dia ny voninahitran'Andriamanitra sy ny fikasampamonjeny eo amin'ny olona sy ny firenena. Teksta notsoana avy amin'ny boky nosoratan'ny mpanoratra ny asa faminaniana sy ny fiainam-pirenena ary ny fifoazana. Boky voalohany pejy 570. Sary fanehoana ny fiangonana izay novidian'i Jesosy tamin'ny rany mijoro ambony naitra ho andry ny fahamarinana. Asan'ny apôstôly 20:20. Hafatra tanteraka ankehitriny ny faminanian'i Paoly apôstôly raha nanoratra ho an'i Timoty izy hoe fa aoka ho fantatrao izao fa any amparany any dia hisy andro mahory. Timoty 2:3. Iravoravo tananao izany va ny olombofidin'Andriamanitra manoloana ny toe-zavatra mahazo ny fireneny? Sanatria izany fa noho ny fanahin'Andriamanitra mbola miasa ao am-pony dia hiteny koa izy tahaka ny Estera na hoe fa ataoko ahoana ny fijery ny loza anjony fireneko ary ataoko ahoana ny fijery ny fandringanana ny havako. Estera 4:9. Niantoka ho azy ho amin'ny fanavotana ny fireneny dia ny tompo momba azy ka nanao fanekena taminy sy nanome ny teny fikasany ahatonga fitahiana ho azy. Izany no hafatra sy antoka entiny ny fanehoam-panokanana ny mpanompon'Andriamanitra mamaneny lava ho an-tany sy ny firenena Madagasikara. Ary ny olombofidiny dia ho tanterahiny amin'ny teny feno toky nomeny manao hoe satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao. Izao kosa iaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakampanay izay efa hiatra amin'izao tontolo izao ho fizantoetra izay monina ambonin'ny tany. Ho avy fainganao tany mafy izay nananao mba tsy hisy aka ny satroboninaitrao. Apokalipsy 3:1-2. Sary fanehoana ny vato 12 sy ny zanak'Israely 12 araka ny Eksodosy 20:5-20. Tenin'ny mama momba ny fifandraisan'ny mpanoratra taminy. Hoy izy taminay, taranaka avy amin'ny Jiosy isika izay nandositra ny ala avy tany Lameka na Lameka, faritany sy toerana fanaovan'ny silamo fivahinianana na pelerinage tamin'ny taonjato 520 izany. Mpirahalahy izy no niaraka fa ny sara toerana. Ny ray mazava fiodirana ny anavaratra tsinanana any amin'ny fatran-jozorobe dia ianareo izany raha nanondro anay izy, ary marina izany
fa avy ihany no ny avian'ny raibenay sy ny rainay izay notehizahina tao amin'ny station'ny missiona anglisy izay niankina tamin'ny LMS na London Missionary Society fahizay. Ny ray kosa zarazara hoditra dia nidina ny anatsimo atsinanana dia izahay antemorona izany. Fantatra ara-tantara koa ny amin'ny firazanana ny poiran'izy ireo sy ny vaokaratsoratra masina teo ampelantanany. Ankehitriny dia efa nampiraisin'i Jesosy eto isika, natao ny kibo raika ka misaotra azy fa mahagaga ny fitondrany. Dia nanomboka tamin'izany taona 1770 ny fiara-miasa sy firaisana antoka tamin'ny mama ray aman-dreny ka nametrahany ny andraikitra ny amin'ny firaketana momba azy sy ny asany sy ny fikirakirana ny fandavorariana ny asa momba ny fanehoam-panokanana araka izay fitarihan'i Jesosy azy, niaraka tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra izay zanaka sy mpiara-miasa hafa koa. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany.